ny fizarana voalohany amin'ny ilay tantara no soratany sederana antenaina rabe arnala no atolotra nareo anio. Tantara nampitondray ny lohateny hoe fanantenana. Lanto sy livary iary miaraka amin'ny falsi sinaizy no anome aina ny tantara. Tovorazana mamonjy no nandray feo, anjary liva no nanatotosa. Nzaka mamangy sy maniry fahasalamana ho anao ny tenako, fa izao izay manoratra aloha dia salama tsara. Ny vaovao aloha dia tsy misy, fa ny alahelo anao no mikikilava ato anatiko amin'izao fotoana izao. Fa hono Arinjaka, naninona ho ahy ianao tsy nanoratra taty amiko tsy ny volana maromaro say? Sa kosa efa adinonao? Sa efa nanadiny ny anarako sahady ianao? Lavitry ny maso tokoa ve? Azo mino tsiny aloha raha mieritreritra an'izany, fa tena tsy mandro mihitsy ny sakao ty. Matetika no manonofo ratsy ianao foana, ka tsy haiko izay tena anton'izany. Asa noho ny tsy fahitananao koa angamba, noho ny alahelo mitambesatrapetsaka ato amiko. Soa fa mba iray volana sisa ny fehimpotoana iasanao ty alavitra ty dia efiferina ilako indray ianao. Rehefa tafaverina soma tsara ty Antananarivo ianao dia misy zavatra lehibe ambarako anao. Mino aho fa ahafaly ianao ny fandrenesana an'izany. Zay aloha misy fa miandry ny valy taratasy afa aminao ka mametraka ny veloma mandra-piaona. Hoy vero kely tsy manadino anao. Fa mbola inona ihany koa ara ny antony anoratany vero ty anytony taratasy ohatranytony? Efa tsy nisy ny valiko avokoa ireo taratasy rehetra nalefa taty faraparan'izay, nefa dia mbola mitsiry hatrany izy. Asa mihitsy inona raha mba ao an-tsainy amin'izany? Sa kosa raha tsy azo ny tena mariny? Eny efa manindry mahandry azy ihany koa ny angamba ny fisiniandro miaraka amiko ka. Ka maninona koa moa zany? Iza nefa moa no afaka hanakana amin'ny safidiko? Ivero ve? Efa tongotra mby andakana ny anay ka tsy afaka iverina intsony. Ary ny amin'izany hoe iverina ny Antananarivo izany koa ny aloha efa tsy amin'izany intsony mihitsy ny saiko hoe. Mety eo ny intsony tokoa azy sika sy nao vero vero fahiny. Ka inona tsony moa no tokony hitatavako anao e? Ary rehefa asafaina aminao ihany koa moa ny marina rehetra, ataoko angamba fa tsy hitady ahy intsony ianao sady tsy misy toerana malalaka afaka ametrahana anao intsony rangao amin'ny foko. Ary anaso aloha valiny ty taratasy ty mba tsy andrebirebeny ohatran'izao intsony. Andray, dia sahanao very Njaky? Dia sahanao no namitaka toy izao? Tena tsy nampoiziko e. Tena tsy nampoiziko ianao velivelany navita namitaka amin'ny fitiavako ry Njaka. Nandao ahoatra izao dia mba tsy mety kosa izao e. Tena tsy rariny loatra raha izao no ampizakana antserany aiko ohatr' izao ka. Very tena very tanteraka e. Tsy rariny loatra izao Andriamanitra. Njaka, le olona nametrahako ny fitokisako rehetra, amita asany lavitra ny elany teto nefa dia tena mafy amiko izao ataonao izao ry Njaka. Tena tsy zakako e, ary tena tsy tatiko mihitsy. Aiza nefa ireny lokalokanao fahindreny? Aiza ireo voady sy teny mamy nataonao tamiko? Tao nofinofy sisa izany ankehitriny ka feheza teny tokana monja dia efa ampinandro tananao an'izany.
tsy nysainiko loatra tokoa mantsy tany am-boalohany zao fisehoan-javatra izao a. Mety mpitiavana anao taitatra fotsiny ahy ka tsy nysaina sy tsy nihaino torohevitra ny manodidina ahy. Samy mba nananatra avokoa izy ireny, indrindra moa fa neny. Neny soa aza aloha fa mbola tsy misy fantany izy teto amiko sy njaky. Raha tsy izany angamba dia asa nanjo azy anatin'ny sao zava-mitranga izao. Tia lozan-driro vero, lozako marina. Fa naninona ary any natao hafantatra niny olo tsy faniny. Naninona izay natao iona amin'ny fiainany. Naninona koa ary any raiky piti taminy. Fa naninona satria ngamba tsy nisy tandroka tokoa ny ratsy a. Nefa inona dia ratsy vitako ny mamely hamafy ohatr'izao ianao ry fiainana. Tao masika amiko loatra ny vitana ka eny tsy maninona fa zakaiko ny a. Tsy ataoko fa tsy fotoana fieritreretana izany intsony koa izao hoe. Nefa dia ahoana izao ny amin'ity kiboko ity. Vero fa marary nga ianao ana ka mbola tsy miary ny eo mpandrina eo foana. Efa toandro be ngeny andro e. Tsy zandry neny fa ohatrany marary ho any lohako izany. Fa ahoana anaka? Izany tsy haiko fa ohatrany mavesatra be mihitsy izany ka. Ary hitako moa ianao no efa hatramin'ny malo totra ny malemilemy hafahafa izanyko. Izay zavatra nasaiko nataonao aza ohatrany tsy vitanao akory araka ny tokony ho izy tsonoko. Fa inona nefa ny tena mahazo anao tampoka teo e? Kefa hoe tsy fantatro ary neny a. Ohatray vizana fotsiny angambany aka mitakizana rerahany izany. Asa mety ho vizana tokoa ngamba. Dia mety izay mahavoa ohatro izaoko. Ka raha zany tsy aleo ve aloha manatona dokotera sao dia iomby eo ka miaretana nge raha miomby tena voamaika aloha ze. Tsy maninona ho fa aleo amin'izao ihany ka. Mino fa vetivety foana dia isinto izany mahazo azy izany. Asako sady aiza koa moa izay vola entina manatona dokotera io neny a. Everiny fa maimam-pona ka izany ka nividy mpanafody. Reny sasalamba sipasika kely ataon'ny neny ireny fe dia isentina amin'izany. Edre mba manana tahiry kely ihany ao anaka. Hitsinjovana indrindra ny fotoana ohatran'izao mantsy. Ilana amin'ilay hoe tsy misy sarangotana mihitsy rehefa tojo ny sarotra tahaka an'izao e. Eny fa na zany aza aloha avy aloha amin'izao ihany ka. Aloha hipetraka tsara ihany ny tahirin'ny neniko. Eny ary rehefa tsy maninona moa ianao. Asa lefa lavitra ho any eritreritra ary neny a. Ka iza tokoa moa sisanaka ny farafanantenako eto tany eto raha tsy ianao izay anyzanako vavy tokana. Ianao dia ianao tokoa sisany ho ahy. Ka raha maninona ianao dia ho tohanoko izany ny foko. Miaino an'izany teniny izany ilay tena tsy tantoko mihitsy ka. Tena ila hirotsaka mihitsy ny ranomasoko. Raha ianao efa tsy eto intsony, tsy havana nampy amin'ny sarotra fa dia mialangalana sy manjositra antsika avokoatra zareo, na ny avy aty amiko na ny avy any amin'ny rainao izany. Fa inona tokoa moa ry neny no tena antony a. Tena mbola mistery amiko foana ange izany resaka izany. Asa raha mba azon'ny neny tantaraina amiko aloha e. Eny ary aleo fa ho tantaraiko anao tokoa ary raha mahaliana anao e. Izay sy rainao dia mpivady tsy mba nahazo an'izany tsotra ny ray aman-dreny izany. Nanenjika anay avokoa mantsy ny tany mamonina tamin'izany fotoana izany. Fa ahoana ry neny? Raha be voka ino ny reniko no ndroany ray aman-dreny tsy hipetraka tao amin'ny tsony no sady sisa ny zanak'izy ireo ihany koa. Ndray kosa e. Fa inona hono ny antony? Nanisany mpanefoefo ary matomatom-boninahitra ireo renibeko ireo izany e. Ka dia niraisiny hoe fanalambaraka azy izany satria tsy nanambady ny reniko. Mampalahelo kosa ka. Dia zay izany izy no mipetraka ko. Kotaiza moa fa tsy tena moron-dalana teny. Ndray dia teraka soamantsara ihany aho izany dia teny foana ny fiainanay. Nangataka sy nitsindroka zorodira ny velomana. Tena mampalahelo be izany a. Teo amin'ny 14 taonako teo indrindra no efa nanomboka natsiaro saina tsara ihany. Tamin'izay fotoana izay no maty ny reniko. Maty noho ny aretina ny kika azy, vokatry ny tsy fampitsakafo sy ny adi-tsaina lalina amin'ny fantrano. Dia ahoana ry neny? Dia nanomboka teo dia onjoko za samirery sisa ny fiainana. Tapaka ny hevitra fa hoe andeha hitady asa, dia asa trano tao amina fianakaviana iray izay no nataoko. Dia rehefa taty aoriana dia tsy naharitra ihany koa ny zanak'ilay mpampiasa fa nandrebireby sy nanadala teny foana. Nandà ihany aloha tamin'ny voalohany nefa tsy naharitra izany ka dia azony ihany tamin'ny farany. Tena nandresy lahatra ihany koa izy mantsy tamin'izany fa hoe anambady ahy.
dia vokary aho fotoana fobonja taorianan'izay dia fantatry ilay mpampiasa azy zany rehefa hoe taty aoriana dia ndroahany tao koa ary rehefa nampisafidianany tsara raha ianao na hanary any na tsy ho isany zanany ntsony koa dia zany hoe tsy mpandova zany dia naleo ny safidyny nanaraka tia loatra mantsy izy izay zany veriny eny anaka dia toy izy hoe fitantarany eny nanana vola kely ihany izy teo ampelantanana ny nananganana an'ity tranobongy kely ipetrahantsika ity sy izay hoe entana ampy ampiasaina andavanandro ihany zany dia tapitra moa ilay vola dia rehefa teo dia nitarika positeniteny zany nataondrandry za tamin'izany dia efa nanomboka nanao andreny sasalamban'olona sy pasiko mbola ivelomantsika hatramin'izao reny firy taona teo aho tamin'izany rineny voaeny taona monjy ianao tamin'izany anaka tsapako nisy nihiratra kely teo amin'ny fiainantsika telo mianaka ihany aloha ny masoandro e nahiditra tsekolim-panjakana ianao dia nianatra ohatran'ny zanam-bahoaka ndrisy nefa fa voafetra ihany zany masoandro ny balika teo amin'ny fiainantsika izany fa ahoany satria maty rainao ka indray maty voan'ny loza-piarako ity teny ampitarihana positeny izy sanaka na izany angano atao hoe tsy nyray aman-dreny izay rineny tena mampalahelo tokoa izany tantara izany ka sarotra dia sarotra ny lalana ny diavinao mafy ny azy fijaliana ny sioganao teo amin'ny fiainany zany fa dia efa vohozina ny tsy ahita fahasambarana eto amin'ity fiainany ity ve sika rineny sanaka nefa nao sika ny natao hoary raha zany ka naiko tena mba miangatra kosa Andriamanitra raha zany tsy anaka aza miteny an'izany ianao aza manometsina an'Andriamanitra be fahatany ohatran'izany izao ny fantany fa mety izay mahasoa tokoa nge hono no ataon'ny lalandavy mety aminy tokoa ka mety isy valiny amiko ihany ianao rinako manana fanantenana trany eo amin'ny fiainana izay atao rehetra ohatran'ny dadanao izay be fikirizana sy be herim-po tokoa fa hany andro hany volana mbola hotody amin'ny tanjona izay kendrenao ianao mbola hiverina hiposaka aminao indray io masoandro io raha mbola tany koa ny tany anaka tsy haintsony izany dia ohatran'izay ny fiainana ny nandehanako vao tonga tamin'izao ahy endrineny izay no mahatonga hoe anorotoro sy hananatra anao mafy indrindra amin'izao taonanao izao sao dia ararotiny sasany amin'ny fahantranintsika ka tsy asidy asiny akory efa be mantsy izay fananarana efa natao taminao izay fa anjaranao reny sisy eny aza manafoana ianao rineny fa aleo aloha anokona ny sakafontsika amin'izay fa ohatra ny vareny resaka eto fotsiny tsika sady ianao ty to rerahako eto fotsiny nefa izany marariko ndeha ary aloha rineny drisy rineny malala raha mba fantatrao mantsy ny marina fa manena ry Andriamanitra ty zanako ty efa ho tapabolana izay nefa to tsy misy fiatsarany mihitsy ty aretina mahazo azy ty fa vao maika aza miombo hatrany miamahe andro manalina izy amin'izany tsy mety menakanina fa dia rano fotsiny no sotrony izy koa moa tsy mety entina manatona dokotera fa mandahatra aniko fa inona mihitsy ara ny mahazo azy ty io eno fa taitra izy izany fangany eny tsy mbola matory foana ka ahoana moa anaka no ahitako tory amin'ity tsy fahasalamanao ty aleoko miandry anao ety sady so koa mantsy dia misy zavatra tadiavinao ka ho sahirana rereto ianao karaha tsy mampaninina neny ary dia mba akorany kely aloha sotroiko ay andrasy fa le ranombo fotsy efa natainiko mihitsy ny tonga dia hoalaiko andrasy vetivety dia anary ty ary anaka merena dia ao sotroy dia ampiarao amin'reto fanafody rehetra ihany aloha so mba izy vokany ihany mantsy intaty ary ao reto fanafody reto ihany no hoan'ny isan'andro eto tokony efa tsy ampitonina aretiko velively izany ka toa tsisy havita pikatona andratrapoko tokoa amin'izao fotoana izao raha tsy no ianao mantsy rineny malala dia efa namifo mihitsy hatr'izay aleoko maty toy izay ohatra izao marary tsady mijaly raha ho sitranao ihany koa moa mbola hijaly lavitra noho izao mijaly satria zakako ve fa orineny eo ampahafantarina fa mitondra kitra ity izany tsy ho tatoko izany vero tena tsy teheritreritra n'izany aka ory vero fa ohatran'ny variana be nge ianao izany anaka
fa misy zavatra mampiasa sainanao io nga tsy misy inona akory neny a fa sao de mba tokony hoentena mamonjy dokotera ihany aloha ianao e aleo amin'izao ihany fa neny koa ka efa tsy hitantsona inge izy ty ohatra na mitaizaretiny eto fotsiny tsika mianako ako eny efa tenao raha tsy efa atsatra de atsatra ery kay andray fa manina ianao anaka kay neny a marary ahy ory vero a aiza marary ianao e marary aho a ka tsy mety azoko mihitsy izany ny haiko zandry neny a andriamanitra manina rety ianao ty e manina rety ty zanako ty e aiza ry tony ny tany alehako a neny marary ho azahy eno a fa aiza nefa ny marary ianao e tsy fantatro tsondry neny a marary avokoa ny tenako manontolo marary any neny a zao de zao ihany ianao de tsy maintsy tena manatona hopitaly ninninona ka mino fa mbola tsy ho tara akory izany ankinitsika amin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra anaka vero a vero otray vero a tena tsy matsiaro tena tsony zanako maninona re ianao ry vero e tsy a mba manao ahoana re zay le tokany ny aiko eo mbola efa nitovan'ny mpitsahabo ao izy hatramin'izao efa ho atsasakadiny angambo izay ry zareo mpitsahabo koa moa reto tsy hita ny taniana fa nivezivezy manao dia maika ao amin'ny vero ao manantena aloha fa mba hisy vokany ihany ny ezaka ataon'izy ireo e tsy ho faty izany ianao akory sanatrery vero a ianao tokoa sisa no eto tany ianao ny fanantenako dia sanatria ho alaina eto amiko indray ve tsy a omeo hery izy ry tompo mba ahafahany manoatra an'izao aretina menjaty amin'izao avitra ihany ny zanako fa tsy maty misaotranao lehibe Andriamanitra fa mbola ny hain'ny vavako ianao toy ny elana entana mavesatra be izany raha nilazan'ilay dokotera teo fa avitra soamantsara ihany izy io eny fa mihiratra ny masony izany neny vero keliko velona ihany ianao arabaina tsy maty fo amanaina anaka neny a tsy maty ve ahy tsy maty tokoa ianao anaka fa velonaina soamantsara tohitrao ihany ny fahafatesana fa inona ondry neny nazo ny amin'izay indray aloha anaka dia tena nazavain'ny dokotera tamiko fa hoe aretina vokatry ny adi-tsaina ho ny nahazo anao e niteraka areti-po izany dia izany tokoa very neny izany ole areti-po mifandraika amin'izay izany be moa izany ny fanazavana nataony teo fa tsy misy azoko moa fa ny lohako koa efa nitorona mihitsy lalina zandry neny dia tsy nilaza zavatra fanampin'izany ve ny dokotera izay ihany ny nambarany ka ay efa tsy tokony mbola hanao reraka loatra inge ianao e sao dia apetsika ny aretinao indray mantsy ny firesahana maharitrakao tokony mbola atoro mihitsy azy ianao aloha ka eny atory ihany ary rehefa aveo fa aleo aloha hiarina kely ka fa tsy maharitra akory tena mbola tsy fantatry ny izany fa mitoejaza tsy fantatry ny dokotera ka tsy nambarany azy nefa ve ny dokotera tsy afantatra an'izany fa zaho koa no dia ahoana ary lazaiko amin'eny ve izany nefa tsy voamaika nampitrotraka amin'ny fahoriana indray ny fahafantarany an'izany raha toka tsy mbola voalazan'ny dokotera tamin'ny mantsy tokony anjarako ihany no milaza an'izany ka nefa neny jery eo ty izy tia manjoa azonony amiko ndrisy ry neny tiako loatra ianao hoe raha mba nanaraka ny tenao amantsy tsy ohatro izao ny fiainako tsy ohatro izao ny efa rako ety masony neny efa bongonao ny tsy fampitoro-maso ny tomany mihitsy neny neny ahoana izay anaka miantso angaha ianao izany dia atoro izany ny fahitako an'iny izany ka
fa atao milovoka fotsiny ambony seza io fotsiny. Anka tsy maninona ka avina eny matory atao kaiky eto avy dia miara-matory eto tsika mianaka. afinaritra tokoa ny fizotry ny mariazy tsika Rinjaka tena nakotrokotroka mihitsy. Tena tao amin'ny fananam-pozana azy avokoa aloha ny fandehan-javatra rehetra tamin'izay ka na dia reny fanomanana azy ireny kosa aza aveko sady papa sy mama aloha tsy anaiky tsangamenatra mihitsy eo amin'ny tany mamonina amin'ny mariaziko eny fa raha tsy izy ireo kosa aloha dia asa fotsiny sady izy raha teo miantoka ny lany rehetra hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny bitika indrindra. ny anao koa dia efa hampafirin'ny arena nefa raha izay vita teo mbola aiza. Manan-karena tokoa aloha nareo ary manambady ny zanaky ny mpananao izany ankehitriny. Sady izay indray tsara tarehy no manam-bola. Aiza koa fa ianao dia efa mahay milaza ery. Ka hita fa izany no marinako fa tena nanana anjara ihany tokoa aloha ny aona taminao fa ono tokoa fa maninona kainy tsy reny tovolahy mitovy saranga aminareo reny no ny antefan'ny safidinao fa zangy tsy afaka mita aminareo akory. Ka zany no atao hoe anjara izany araka amin'ny fitenin'ny olona sady ianao koa nge tsy dia hoe sahirana ahoana akory na dia tsy afaka mita amin'izany azy mitana toerana tsara eo anivon'ny orinasa lehibe io ianao no izany manana ny maha-izy azy ianao ihany koa. Eno fa tsy makaiza raha mihoatra amin'ny rainao ny rainao ny ka tsy malahy sady mpanao afira akoatran'izay ihany koa tsy ngon'olom-bola eto amin'ny tanàna. Efa ela izy ny teo amin'izany ka tsy magaga raha tonga amin'izany toerana izany tena lasako aminao fa le dadatoana injoro ny solotenan'ireo ray aman-dreniko teo raha tsy kendakenda fotsiny raha nahita azy nivoaka tao anatin'ilay fiara. Tena marina anie izany ry ando fa dia tena tsy nampilaza tokoa moa izany ireo ray aman-drenao any Antananarivo tamin'iny raharaha iny. Ka efa nilaza aho fa sarotra ho azy izany. Tsy oatra ny hafahafa ve dia fantany koa hoe ny fisiany izany rehetra izany. Tsy mitovy aminao nge ny ray aman-dreniko fa ahoana ry ando olona mahatra fa diranova anie izay ka na dia ny vola ataony saran-dalana makaty mahajanga fotsiny aza dia efa vaty misakana ho azy ireo amin'izany. Akoatran'izay koa moa ny fitafiana tsy lazay intsony. Ka ianao koa tokony miteny tany am-boalohany dia hita teo izay nanaovana azoko tsy tokony vaty misakana anie raha izay izany foana ka mba mienatra ihany koa ny tena ry ando raha ny amin'indray aloha aza manahina fa efa nandefasako taratasy angizy talohan'izany ary efa nitsodranao tsika roa tokoa. Izy ireo indrindra aza no nanoso hevitra tamin'ny dadatoako ny solotena azy taty fa na izany ary aloha vita somatsara ihany ny mariazy ka inona indray. Izay ny zava-dehibe aloha nefa tsy atao maso ny anto fa tsy izany vilivily no antony fa tsy afaka niverina ny Antananarivo intsony no ny tantaram-pitiavako teo aloha izay tsy azoko lazaina aminao ry ando dia teo aminay sy vero izany. Njaka ahoana izay? Zarery moa no tianao dia izaho mandrakizay. Eny mbola veriko ihany le tiany fanambarako anao tiany ambony hotely ny masina ravako anao rery mandra-pahavitapitry ny fofonaiko fa mbola tsy mahatoko ny fitiavako foana ve no ry ando tsy hoe tsy mahatoky ianao fa tiako averimberinao amiko izany eny tsy maninona mihitsy. Misy fanahiny izany ato amiko fanahina ny lavitra be ihany ka tiako resena miteny mamy avy any aminao. Tianao loatra mantsy tsapako dia tsapako tokoa izany ry ando tsapako ny alalin'ny fitiavanao ka tsy manome tsinanao mihitsy ahy. Njaka koko Njako aiza ianao izany ty ry hafa ina ary ty mampiantsoantso anao ty mbola naka zavatra tato ambadika ty plakary ty fa misy dosie notadiaviko tato. Ka vingy ianao fa ahoana izay ry ando? Avy fa misy zavatra ambarako aminao. Zavatra? Fa inona izany fa ahoana avaiza aloha ianao ty avy tany amin'ny mama fa nandefa mesazy taty izy ny ankanesako any. Ve Nilaza zavatra tamiko izy
zasy ianao mory ny tena voakasika izany raha ny tena mariny eny ary fa inony zany zavatra nambarany anao zany zany hoe fanomezana le izy ka voavinavinanao ve fanomezana eno a ka fanomezana iny zany ry ando de tena eny tena tsy azoko tsaina mihitsy rehefa lazao zao ary meno ahy ianao eny menonao ao manomboka izao zany de tsy mipetraka atao amin'ity trano ty tsontsika fa ary amin'le vila lehibe le voavita ary ony ndray ry ando de natolonao atsika ve zany mazava loatra rehefa tonga any ianao manao ny taratasiny zany ary de misoratra amintsika le izy mazava loatra ka aizandray misy fanomezana ohatran'izany marina mafy tena manan-karena tokoa ka fa angamo mbola vitan'izay ho ianao ry ando fa mbola misinina ko mifindra hotale jeneraly ny orinasa mamokatra ianao zany manomboka an'io maninona tsara so de mba manofy ary azany tsy manofy ianao akory talen'ny orinasa mamokatra ndray marina misy ohatran'izany ndray ve tena mba tsara fanaloatra ny rainao ka tena marina tena tsy hitako tsony izay aneoko ny akafaliako amin'izao avo ny lanitra ka tsy takatro ry ando tena nitsimbona antsika tokoa izy rynjaka nitsimbona anao raha ny marimarina kokoa nitsimbona anao zany any satria tia niadana ianao fantany mantsy fa tsy havitan'izanynao finanaovina njaka io indray ianao eny fa misaotra azy lehibe aloha ataoko angoloha ry anto fa akavitsiana angamba ny ray aman-dreny no mahavitan'izany tato fa fanomezana lehibe tokoa ny iny natolony raha ny ray aman-dreny manakatolotra ataoko fa tsy adala akory ny tsy manana azy efa tsy fidiniko zanany ary de zanany sika eny tsy laviko zany saingy ianao ny vavy zany la lohan'ny zavadrehetra ka mba mahatsiaro teny menatra ihany amin'izanyko ka efa nafono atsika nde zany ary efa nafono anao zay ny menika raisy amin'ny salasalana raisiko tanandro tokoa satria lehibe sady sarobidy loatra andriko raha iantombohan'ny fiainantsika izany ry ando njaka tena makasitraka anao ange indraiko iny za koa mazava loatra matoky anao tanteraka izy de ataontsika tsara afatra aminy tokoa rehefa lehilahy azo ametrahana fitokisana tokoa za zay mijoro eto nolonao zao tsy afaka ny hamadika an'izany mihitsy na de zao ataony amiko izao fotsiny tokoa zafi de mariny zany zao de zao ihany tsika ry andro de andesotra azy ihany raha izany ndao are sitrana tanteraka ihany aty lefa teo ampavoana ny fahafatesina roa volana lasa zay sitrana ihany satria efa nanovan'ilay reniko ny aintsy io zavatra tokoa ny tototony tetsy ny tototony teroa nandaniny an'izao rehetra izao enatra amin'izay mba tahirikelina atao aza tsy nisy fa tapitra avokoa mikatony ihany koa ilay ratra-boky izay noveriko tsy sitrana intsony mihitsy ndrisy ry ditrako ianao ihany izao no natonga an'izany ndrisy mantsy rynjaka ianao no nampirongatra ny ditrako sy nitondrako tikitra mavesatra ity aty amiko avokoa ny rihatra kehitriny no mifantatra ary ianao mba aiza amin'izao oro izao amin'sy amin'izao fotoana izao miaina sabatra ny ilany olo tianao eny ekeko izany satria za koa ny adaly mbola zaza loatra ka tsy naharitra ny reberebenao aika nataonao fanalan'andro fotsiny ty za rehefa azonao izay nilainao tamiko dia iny ianao ny dila tsy hita ary tsy verina tsony toreny tsy nisy taminao reny akory ny fisiko sy ny tantaratsika mafy tamiko izany rehetra izany ny fijaliako mba harotra ihany satria noho ny nataoko fa ilay izy natraika tamin'ilay reniko tsy mahafantatra ninona ny tena nangidy tamiko ny fahoritsana avy amin'ny aretina azoko noho ny nataony zaka raha ny todin'izany mino fa tsy zakanao velively
Za koa hanomboka narina ny fiainako sy ny fahadisoako. Anoho ny trano tsy mety vitako, ataoko fa tsy mbola tara akory izany. Hikatsaka izay mba masoandrom-piainana sy neny. Miaraka amin'ity zanako ato am-boky ity. Indrisy ilay silaky ny haiko. Tsy avoiko velively anao satria zonao no ary. Zonao no tonga ety ambonin'ny tany. Zonao ny ho velona sala amin'ny olon-drehetra. Tsy avoy anao izany ty reninao na dia mavitoina aza ny entiny ampitondrana e. Tiako loatra mantsy ianao ilay tokany haiko. Eo fa hiarakitsika mianaka misedry izao setrasetra ny fiainana izao e. Mba tsy handroany fiarahamonina molotra antsika. Nefa ianao ve dia ateraka sedry izany? Tonga dia voafaritra ho ratsy hatrany ny anjaranao. Eny fa na dia mbola eo am-boka azy ianao. Fisika mianaka mihitsy ve ny tena ratsy vitany? Tsika mianaka ve no efa vohozina amin'izany? Io nge ilay efa nitenenako an'ny foana hoe aza dia manao vizana loatra sy miarotory amin'ny pasoka sy sasalamby io ianao e. Nefa tsy letra kisoka mihitsy ka dia izao ny vokany. Mararina eny. Ka tsy hitange anaka fa tsy maintsy mba minerana tamin'ireny ny sasany tamin'ireo vola lany ny tsabonanao teny amin'ny hopitaly ireny. Tsy ampy mantsy ny teto ampelantanana ka tsy maintsy naka avansa tamin'izy ireny aloha. Zaraza mba nanaika angery zarona dia vola betsaka tokoa aza ny tatiaviko e. Ary neny nefa to tsy mba nampafantatra an'izany akory. Ka fa naninona nge izany nafenoneny anahy e. Dia mba nalohako tamin'ny vola azoko tamin'ireny zaitra ireny ka. Eny fa na dia tsy hinanako hanina azy. Ka efa betsaka nge ny vitanao amin'ny fanampiana amin'ny sakafo ato an-trano e. Sady efa voaloha avokoa izany ankehitriny ka tsisy tokony ahiahinao re. Ary izao aretina azo neny izao ka. Tazo mandalo ihany io amin'izao toetrandro izao e. Manomboko izao dia ajanona hatreo ny fanaovanena ny fitadiavam-bola kely neny io fa ampatsiaka izay vola azoko e. Ka zany tsy misy an'izany. Aza nidiko tsony neny ka. Sady ianao raha to efa miahosako. Eny ary anaka, rehefa vitanao dia tsy maninona e. Za tsy hanery nefa satria ianao ange zaza mbola tokony adidiko e. Mbola tsy feno taona tsinona. Ka na mbola tsy feno taona za ataoko fa efa tonga saina tsara ka. Efa afaka miatrika samy reriny fiainana ka. Afaka amin'ny fiainantsika ihany koa e. Eny ka na izany aza itolona sady amin'ity fiainana feno fahoriana sy fandripandrika ity ve. Ka samy voatendry amin'izany avokoa rehefa natao ary. Eny ka ny any nafarako anao dia izao e. Tiavo ny zanaka, tiavo ny taranakao ary tandremo dia tandremo manao fahotana mafaty fantatro ngamba ny tiako teneny nanaka. Endry neny Ninona mitranga aza foana ny taranaka fa silaky nenao izy. Taranako ihany koa ary sarindrainao izay niarany goka ny mangidy tamintsika tetỳ tany. Tadidinao izay. Nanao tsinotsinona ny ainy mihitsy izy noho ianao zanany. Efa nafony mba mineny mihitsy aza noho ny fitiavan'ny zanany ho tahaka ny zanaky ny olona rehetra. Eny ary matory amin'izay aloha neny fa manjara miteniteny foana fotsiny koa. Tsy mba nisy izay hoe arena be olovaina fa ny fitiavana sy ny fahaiza miaina amin'ny mpiarabelona indrindra ny fanantenana eo amin'izay atao. Reo dia efa ampo ampinga hoentinao miady amin'ny fiainana anaka. Misaotra ry neny ary mba aoka izay ho ahy. Raha pitso indray toizana raha mbola misy tianeny ampiana ka. Reraka io nge neny. Ny aina tsy mifametra anaka ka izany no mahatonga ametrapetraka an'izany rehetrarehetra izany aminao. Ianao nge sisa ry very no any anandratra avy ny anarany amin'ny vady. Reharehanay ianao sy ny taranakao e. Tiako loatra ianao ry neny malala. Somba tsy rariny tsony kosa izao e. Neny teny lozanao zaty ve ty zanakao e. Dia avelanao irereto ve za. Neny neny. Tsy maty izany ianao e. Tsy maty ka. Neny tsy maty izany ho ianao. Tena tsy tantoko izao fa horiako izao ka. Mafy noho ny mafy loatra izao kapoka mangidy ampisotroanao azy izao. Sopatra ny fiainana. Feno akaso. Eny
mandriam-piadanana ary ny malala. Tsy ataoko raraka tany akory reny avatra ao tamiko reny. Ndrisy rery zany sisa manomboko izao. Tsy avana, tsy raita-po, tsinitsininy. Sofa mbola manana anao ary le menaky ny haiko, sombo ny haiko, reharehako, areko, fitiavako ary fanantenako. Aza mananaka fa raha mbola zako ny za, tsy hijaly velively akory ianao rehefa tonga soamantsara ety an-tany. Tsy hikatsaka afa-tsy izay asambatra anao tsy reninao. Ndrisy reny malala, mandriam-piadanana. Vita soamantsara ihany eny amin'ny fandevenana neny. Solofa teo ny fanampian'ny fokon'olona sy ny mpiray vodi-rindrina fa raha tsy izany tsy vitako rery. Fahatsiarovana sisy ireny fiainantsika sy ianao rery neny. Ndrisy ilay nitondra 10 volana dia nafaingo taminao tokoa mantsy fa mitoejaza. Tsy fantatrao fa mitondra ny zavikelinao nge tsy vero kely. Naditra teo anatrehanao ary neny. Tsy maninona izany fa izay vita dia vita. Herinandro lasa izay, toa tsy mitsahatra amin'ny mahatsiaro an'ny foana. Leo aloha aterina izay tran'olona fa tsy aiza tokoa moa ilay tranana terana azy ity. Fa toa tsy tsaroko nge. Mbola etsy amin'ny ripoto rivo mivily ka. Dri ary iny tia fizy mipetaka eto amin'ny restaurant izany. Ndraso hoe mitady olona hiasa, vehivavy latsaka ny 5-20 taona, mpitovo, mbola tsy manambady, mora fiasana, manataona ny varavarana. Tena mety amiko mihitsy ty, sady mbola malalaka ny ora naovako zaitra raha zao mihitsy ka. Maninona moa raha mba andehanana ny taniako ka? Ie, nefa ahoana izao ty hoe mbola tsy manambady ty. Mazava ho azy izany fa mbola tsy niteraka, izany hoe mbola tsy be voka. Nefa ty za mananjanaka. Tsy maninona raha nga izany ny kiboko mbola tsy hita firiko, sady tsy misy mangataka voatamaina akory. Ny kirama mitony ve izao raha tafiditra tsy ho betsaka tokoa. Lasa izao rangaha. Mandrosoa. Aray ve ianao ihany? Tsy misy atao fa mipetrapetraka fotsiny any an-trano aho dia naleoko na dia aty ampiasana na ohatran'izao. Ay. Ie, ka manana fotoana natokana ho ary ve hoy ny Andriamatota lehan'ny orinasa. Aza be vazivazy eo rery anto fa tsy maintsy alohan'ny zavatra rehetra foana ny vadiko e. Izany mihitsy akery malala. Eno a? Ie, ka manahoana aloha za mizotra ny asanao ato izany mba mandeha tsara ihany ve? Milamina tsara tokoa ka. Araka ireny efa niverana azy avokoa ny fandehan-javatra rehetra tao hatramin'izao. Voafehako tsara daholo ny toerana nomeny rainao ahy e. Ay, mahafinaritra izany. Ie, foana ny tany telefona tokoa izy. Hitanao amin'izany ary fa tsy sarotra aminao akory mitantana orinasa. Natokisana ianao matoa ny mena an'io andraikitra io. Somary ny tsavivi ihany aloha tany am-boalohany. Fa rehefa zatra re tsy misy ny olana e. Izany eo ihany fa mba fantatrao moa izao hoe firy amin'ny lakamisy izao. Amin'ny lakamisy? Eny e. Andraso hoe 4 ny volana Novambra. Eny e. Iandro fa misy inona ny 4 Novambra? Tsy haiko. Izany ange no anontaniako anao e. Manamarika inona tokoa moa izany daty izany? Andraso hoe tena tsy tadidiko rery andro a. Ndray dia tsy tadidinao kosa ve? Tena mba mariny sa aoka aloha ka fa izay vao tsaroko.
ay fitsingerena ny andro naterahan'ny malalako marina. Zay dia efa saika tsy tsaroanao eriko. Tena azafady re. Soa azy ianao fa nampatsiahy fa tena tsy tao an-tsaiko mihitsy. Be loatra koa ny asan'ny saiko e. Dia adino mba mivady. Aiza kosa riando a. Andraso fa ataoko tena tsara be mihitsy ny fanomezanao anao amin'ny fotoana io. Ay, tandremo ary a. Efa atondoako ato sady le izy. Sady mino fa tena tianao. Inona izany? Aiza kosa surprise ane zany e. Ay! Karaha afaka pito izany ianao mahafantatra azy ka inona indray. Eny ary. Azo lazaina fa mandeha tsara tokoa aloha ny azaka atao amin'ity restaurant ty hatramin'izao e. Voaraiso matsara tato ihany amatsy. Tsy fantatra ny mpampiasa hoe be voka satria mbola tsy hita loatra ny kiboka na dia efa-bolana azy. Mba manangonangon'izay azo aloha mandra-pahita azy. Sao dia roahany matsy amin'izayko. Miampy izay ataoko rehefa mirava. Ataoko fa mba misy raisina tsara ny karamako mitambatra ka. Mba tsy mbinin'Andriamanitra eny ihany driso vero kely. Fantany azy mahasoa azy ity zanakely ato kiboko ity. Ary aloha anangon'iretsy vilia avy nanan'iretsy dia antaniny komandany riry olon-rery indraika. Mba efa ela ihany izay nisakafanako tato amin'ity toerana izay fa tato ato izao dia ohatra ny toty tovavy ty foana ireny mandray olona ato. Mahafinaritra kosa aloha ty izy e. Tsara tarehy kely. Indrindra nge mahita azy anatin'ilay tabile anaovany. Ohatra ny tsy te hivoaka ato izany ary efa tafiditra amin'ny orotro izao atoko. Dia tena satroko foana nge hijereny ty tovavy ty. Satroky foana andinika ny akantony. Eny e. Tsy afenina aloha fa hatramin'izay fotoana nahitako azy voalohany izay tokoa dia tsapako ohatrany hoe manam-pitiavana azy zany aho. Ohatrany ny hafahafa izany ny tenako. Nefa ohatrany tsy sama anatona azy zany koa. Tsy samamboraka amin'ny atapoko. Dia tsy haiko hoe inona reny antony noho ny atsara tarehiny. Nefa amin'ny fomba ahoana no atsapan'ny fitiavako raha tsy hoe miresaka aminy ahy. Dia ahoana re? Inona no atao amin'izany? Fa inona koa ary ny andiny anitsy lehilahy izy eto foana. Tsy haiko hoe misy inona raha ty amin'ny tenako aty. Sa ve efa manomboka hita sady ny kiboko e? Aza hitako marina. Tena tsy zany mihitsy nefa e. Amin'izay za aza manao an'ity tabile tiako. Jereo raha tsy ary foana amin'ny masony. Mariako tsara fa tsy mbola nandrabaka tamin'io sakafo mihitsy izy na dia indray mbava azy. Ny olona niara-niditra taminy nefa dia efa tapitra lasa daholo. Tsy vao androany ihany na tsikaritra an'izany fa efa mba elaela ihany ka. Izy io mantsy tena client ato amin'ity toerany ity mihitsy. Ary eo foana koa ny toerany. Dia ino so izy fa lasa nitsangana. Nandoha vola dia mivoaka. Dia inona fotsiny ary izao no nataony teo e. Tsy ny sakafo akory nefa. Sady nandinika fotsiny ve? Anio no fotoana natokako iresahana aminao ry tovavy tsara tarehy. Asa mbola tsy haiko aloha izay mety iseho fa dia efa vonona azy zao e. Tsy mivery maina izany intsony ihany fa mba faravaratsiny aloha mahafantatra na dia ny hoe ny anaranao fotsiny ihany aza. Dia mba voalazako amin'ny ihany koa ny fitiavako. Rehefa tafita ny hafatra dia izay ny zava-dehibe. Azafady, inona kay nataonao izay e? Ianao nge ny anontaniako e. Tao mitoditodika indray ianao. Ay, ataovy tole finanao ihany? Ie, izay indrindra. Ay, efa fantatrao tsarako. Ka client efa mpakaty amin'ity restaurant ity nge ianao e. Ka hoana ny tsy tadidy. Andraso aloha alaiko vetivety ary. Eny ary. Andray. Ay, mba tadidiny ihany koa azy zany koa. Aizako tadidiny hatramin'ny sakafo fihinako ato aminy. Ohatra miramira nendrika izy zany androany. Lefitsikiny. Asa mety ho fambara tsara ho ahy ihany ngamba izany.
ty ary ny sakafonao e. Ia, misaotra. Dia mahazotoa indrindra. Ie, fa azafady kely ianao. Ahoana izay? Tsy mampaninana anao ve ho raha mba miara misakafo amiko eto ianao e? Hiara misakafo aminao? Ie, tsy zany fa raha mandinika tsara ianao zao dia za rery misakafo ato tsy mba mananamanako fa dia mitokatoka-monina rereto ka zay no mba saika hiangavoiko anao mba hoe hiara hisakafo amiko eto e. Zangy tsy hitanao isahirana ve? Mbola miasa ange za e, ka tena miala tsindrindra fa tsy afaka amin'izany aka. Ay, za nefa efa mba nananteny iriko. Dia nandisy fanantenana anao azanyko, miala tsindrindra ary re tompoko. Tsisy tsinika, ny asa mantsy tsy maintsy atao vaindondra raha tokoa aloha e. Fa maninona nefa ianao raha miaraka mpiara-miasa aminao ka na ny vadinao ohatra? Ka zalahy tsy na samy manana ny leny ihany ko. Raha ny hoe vady indray tsy mbola manana an'izany e, raha tsy zany avy hitokatoka-monina ohatr'izao e. Ka tokony efa mahazatra anao nge zany misakafo rery e? Eny e, tsy maninona ary fa joary aloha no narako e. Ay, faly mahafantatra ny joary azy zaniko, very kosa ny fiantsoana. Hoy, ary tonga nge dia fantatra amin'ny endrika ao e. Zany ve? Marina e. Ianao ty koa mba mahay milaza. Marina zaniko. Fa ilozako amin'izay nga aloha ianao, tena efa betsaka koa mantsy iretsy olona miandry aretsoko, varindresaka teto aminao fotsiny a. Eny ary fa andraso aloha fangatahana farany ary vetivety monjy. Ahoana? Ono so dia mba afaka miaona manokana ary tsika koatr'izao e. Tsy haiko hoe asa roviana ny mety mba afaka ianao. Ahoana? Mba ekeo rery vero a. Tena sarotra be zany. Fa ahoana e? Tsy mety satria za mantsy miasa foana ve ianao? Miasa foana dia tsy afakako. Vero a, dia tena aleo aloha hiasa ka. Andray lasa ihany izy marina, fa ahoana koa ary zany dia tsy nekely ny fangatahako io naminy, tsy azoko mihitsy inona ary ny antony. Joary, tonga dia takatra avy hatrany ny tianao hatongavany, tsy voazao mantsy nisy nanao toan'izany, ary efa fatapatatra ihany koa no mety efa ran'izany, ka ilana tsiny aminao aloha Joary. Efa mafy tokoa mantsy izay netiko izay ary efa nataoko hafay ahy. Ataoko fa tsy hametsiny ahy ianao raha nandany fangatahanao a. Nzaka, inona ny tokontsony irairay ny tatapotsofoko, nefa dia mbola sahany ihany no nanary atoan'ireny fako ireny. Izany rehetra izany marikoriko amin'ny resaka fitiavana amin'izao e. Aleoko ihany amin'izao fa tsy maninona ny fiainana ka. Joary a, finy ty ataonao e. Avotsory ny tanako fa maninona ary ny tazomino mafy izao ka. Tsy ry vero a, tsy avelako andeha eto ianao raha tsy lazainao amiko ny antony tsy hanekenao ny fitiavako anao. Efa nambarako anao nge ry vero fa tianao aho a. Joary a, avelao andeha ka. Aho a. Avelao hanao ny asako fa ho be deo nge za rahatratra eto e. Tsy miraran'izany ary vero a, mafy amiko loatra ny ataonao a, mampijaly loatra ny fitiavako anao e. Ka tsy hitako ihany ange zany. Vero a, fa inona nefa ny antony a? Ihany zany ry Joary a. Dia tena tsy azonao zaraina amiko mihitsy tokoa ve aloha e? Sa tsy mahatoky ahy ianao a? Tsy haiko tsony ry Joary a, tsy fantatro na tokony inanao na tsy e. Mafy tamiko loatra mantsy izay efa netiko izay. Eny e, tsy maninona ary aleo ary andeha amin'izay koako, dia mandehana vonjeo amin'izay ny asanao ary miala tsindrindra nanelingelina veloma ianao e. Andray tezitra izy marina, andraso aloha e. Joary a. Ahoana indray e? Mampalahelo loatra ianao e. Aleo fa raha malina anao ary dia tonga avy ianao eto raha pitso amin'ny telo e. Amin'izay aho mantsy tsy miasa. Amin'izay Amin'izay ve? Eny ary ho avy tokoa dia misaotra betsaka anao indrindra ry vero a, zay nge nandrasako taminao e. Zay ary fa aleo aloha hamonjy ny rarahako e. Veloma ary ianao e, zay fa rapitso zany e. Veloma dia zany ry Joary ny tantaram-piainako a.
Tena mafy tokoa zany nentinao zany ry vera. Eny tsy meko tsy ny alohanao raha nanao an'ireny fihetsikireny tamiko e. Io lehilahy niaraka tamiko io no tena fototra amin'ny fijaliako rehetra nanomboka teo dia tsy te herika lehilahy ntsony tsy te ity izany ntsony fa to fahavaloko avokoa izy ireny. Nefa aza manao an'izany ianao ry vera. Zaho eto vonona ny anoana sy hainanao eo amin'ny fiainana raha ohatra hoe sitraka ao ihany ny fitiavako e. Tsy mety zany ry Joary. Tsy azoko e, fa tsy mety ahoana indray ary. Ka raha izay tantaram-piainanao lasa izay nge niverinao fa sakana amin'izany dia diso be ianao e. Vao mainka azy zany manosika indrindra hiaro sy hanajanao raha ohatra hoe raha toa ka sarotra izany ho sarotra ho anao ny ity ahy e. Fa ahoana ny ilazanao an'izany e? Sa tsy mahatoko ny fitiavako anao ve ianao? Mbola misy marina tsy nambarako anao ka tsy fantatrao. Eny fa na dia lava azy izay efa voalazako anao zaiko. Fa marina inona indray no ankoatr'izay efa nambaranao teo ry vero niaraka tamin'io lehilahy io ianao izy ianao teo. Dia ny fotahany rehefa lasa tany izy be ny zava-niseho vokatry ny alailo ka ny fara mba mifahafatesany renao dia zaiko. Marina izany fa tsy mbola fantatrao dia mitoejaza aminy amin'izao fotoana izao. Maninona hoe ry vero? Zany ry Joary ary to taitra be ianao ka mananjanaka aminy aho zany hoe tena tsy napoziko fotsiny. Ay ve zany tena simba ny tanteraka ianao e? Indrisy ry Joary izay no lazako anao teo hoe sarotra anao ny ity tsy toa vavaraka ny eritreretanao ntsony mantsy ahy mety andiso fanantenana anao zany ka tsy maninona karoviana izay ianao no anainga azo amin'ny mahajanga. Ny amin'izay indray aloha ry vero tsy dia mbola haiko firy. Izy io koa manko miankina amin'ny lehibena ihany ny fandehany zavatra rehetrako. Eny fa raha tsy misy aloha ny sampona dia tsy maintsy hoe amin'ny herinandro ity ihany amin'ny mandeha. Dia ilozanao rehetra izany izay mianakako. Fanantenana avelona ny dada rehetra tsika mianaka raha tsy fanahy moa io dada io ka efa hoe tsy mety angeo aho izy aminao efa nira tamin'ilay patroko tokoa aloha fa tsy nanaiko ny tondrako anareo mianaka any izy. Rehefa asa ao nale any izy dia asa fa tsy eny marina tokoa aloha ny azy ka na izaza mantsy ange tsy afemiko anao ry vero fa mba malahelo anareo mianaka koa sainga ataona moa mpiasa madinika ny tena ka mbola eo ambany fifehezan'ny hafa koa dia tsy maintsy manaja sy makatony baiko. Eny fa zao tandreny fotsiny sy mamitaka ianao ry Joary. Vero dia mbola tsy mahatoky afoana ve ianao ataovy eo tsy-hainao fa mpivady angentsika efa mpivady vadiko ianao ka manaja anao foana. Nataoko fa tsy hametsiny ahy ianao ry Joary raha toka milaza an'izany eny satria andeha hiasana tany lavitra toy izao mihitsy mantsy ny nandozan'lery anjanako dia hoe ho an'ny mahajanga toy izao mihitsy fa mpanantenana re izao toky re izao nefa dia vitany azy zaniko. Eny azoko tsara izany fantatro tsara ny ao an-tsainao ry vero nefa tsaroa fa tsy njaka ange kory ahy fa i Joary tiako ny vadika ary tiako ihany koa ny zanako sy ny tokantranoko tsy foiko nareo mianaka na dia hoe any an-tany lavitra any aza. Misaotra ry Joary tsapako fa tena lehibe tokoa ny fitiavanao anay mianaka indrindra moa fa fanantenana kely raisinao toy ny zanako mihitsy izy amin'izany na dia aleo ny ratso any izay nanao ratsy tsy fanantenana kely ange kory ny naninona antsika tsy fidinao azy zany ary tsy manatsiny izy fa rehefa zanako ao dia raisiko toy ny zanako ihany koa. Zany moa kiry fanantenana zanaka dada mondry olona dalaka izy sanana arendria aizako zaza dongadonga sy mahafatifaty kely ohatr' zaoko dry tia izy mianaka misangisangy sy milalao tsara ery indrisy ry Joary olona tsara fanazy tsara saina loatra ianao raha tsy ianao tokoa mantsy dia tena tsy toy izao nga mahafiainanay mianaka kely niratra ihany masandrom-piainanay no ianao. Jereo jerendringery fanantenana fa io ndray fa mirotsaka ny ranomasina iny avy aloha teo raisiny dady ndrika zao eo zay fa foany ranomasina iny tsy misy adinontsona akory ny entanao amariny kely vetivety aloha reo anaty fiara io sao dia mbola misy tsy hoe azafady ndraso ary
lesako sy maintimainty misy ny akanjonao sasanisy isany tsy tafiditra ao e. Ay, fa aiza moa no nasianao azy iny tamin'le alina nangorona entana iny ianao e. Le akanjoko sasany tao anatiny aiza nataonao? Atsy anaty armoire ratsy no nasiako azy ka. Aiza? Andraso hoe ilaiko vetivety. Angena ianao fa tareto any ka. Tire. Zay, ary aloha am'izay andeha aloha hamonjy ny fiara am'izay fa efa sasamiandro eo zalahy. De andeha tokoa zany ianao a? Eo indray ianao rivero. Aza malahelo zany akia. Sambany anke izay mianaka nisy raha anao any lavitra any. Tsy maintsy malahelo ihany ny tenako. Oko zay hoa, ny zazakely jerena re zavatra vetivety any angetsinna de tapitra zay 5 volana isako an'izay e. Mbola rovina. Vetivety re zay de tonga e. Ary aza matahotra ianao fa raha vao tonga any de anoratra ty aminareo mianaka kely de alefako any koa ny adresiko. Ny vola indray aza manaka mandefa tsy tapaka e. Iny ary. Zay fa lasa fa velominareo mianaka e. Ao aloha iroko ianao e. Ao koa ndry fanantenana manao besoin dada. Tandremindry sao de maditra amin'iny eo a. De ana amin'izay ary. Eny ary. Veloma de soavaty izany malalako izany a. Eny lasa iny ny fiara nitondra ny Joary. Afaka 10 volana indray zany sika mianaka vao ahita azy a. Toa mbola ela ihany izy zany ka. Nefa ndrasantsika eto foana. Ary ndao amin'izay aloha tsika mianaka ry fanantenana etsena fa ho atoandro ety any ny androko. Atao amin'ity orinasa ity indray zany zao elary Joary ny asa. Tena alefan'ny olona ty tany lavitra ty. Lavitra ny vady aman-janaka. Tahoana moa e. Ary le lehilahy nanorotoro sy nanafatrafatra ny zavatra ataoko ao teo iny zany no mety hoe talehan'ny ty orinasa ty. Ohatry mbola tanora ihany aloha raha ny fijery azy teo ka. Iny ve zao raha misy de misy tsy zokoronina hoe 3 taona eo de efa toa zao sady ny toerana misy azy. Manam-pahaizana tokoa ka afaka mitondra sy mifeny orinasa ambanin'ny mpiasa ao aminy ko. Taona fa voalahatra ho toy izany ny fiainany tsirairay. Aleo izay tandrefy amin'ny tena fotsiny no hajaina tsara sy fitsipika ny fiazy mba hanajan'ny ny fiarahamonina ny tena ihany koa. Aloha amin'izay aloha hanoratra ho an'ny very fa miandry ty taratasy ty tokoa zay izy mianaka any koa. Zao raha teo mbola tsy de misy asa firika manam-potoana amin'izany a. Ka hono ary Joary. Ahoana ny fandehan'ny asanareo mandeha tsara ihany ve sa? Iny azo lazaina hoe milamina ihany aloha tompoko hatramin'izao ka. Ay, tsara kosa zany. Ka ny amin'ireo entan'ireo aloha aleo afily. Zay mihitsy ny sakana farako ansia. Ay. Tsy zany moa tsy fa misy entana vao tonga omaly alina ao. Ka reo aloha ny tokony ho sanina maika. Aorin'izay indray de tohizana amin'ireo sasany ireo. Ka reny ange zao tompoko miandro eo amin'ny 30 minitra eo angamba sisa de vita lamina avokoa e. Zany hoe ny eo amin'ny fanapaharehana azy sisa. Ka oza hoe tsy aliova evitaina hatramin'ny farany de milamintsika aveo asa. Kosa sy ihany io tsara loatra zany. Zaho zao ny heritreritra fa tsy mbola nikitiana mihitsy izy ireny ko. Efa vita ndrala contrôle avokoa fa de tsy niandry latsony ahy. Toa mahafinaritra sady zany fomba fiasanao zany ndre matojoary e. Olona kinga sady efa zatra toanao zao mihitsy mantsy ny teny ilaina eto amin'ity orinasa. Ka tsy hita tompoko fa ny asa tsinona tsy azo atao atsirambinako. Indrindra ny ohatran'ny tony atsika tony. Raha vao mitamatama ianao de efa tsy maharaka amin'ny mpifaninana mihitsy. Zay mihitsy tena hainao tsara. Sady efa tena miroborobo izy ireny amin'izao fotoana izao. Ka zay indrindra mantsy tompoko. Eny zay ihany ny zavatra ataonao rehefa avy eo fa mahazo mandeha mamonjy ny biraonao amin'izay ianao amin'io. Eny ary tompoko. Salut chérie. Tonga de midira ry any fahazamanany ihany io a. Izy de tsy atao bisou akory ny olona. Ao ara fa tsy io ny be antantaratsy io e. Ao. Aroma toa tsy nitondra sakafo atoandro toy ny fanono indray tianao ty androany. Tsy nitondra tokoa fa zaza zao tsy aharitra eleto akoriko. Fa mbola andeha. Fa andeha ho aiza ianao? Andeha ho an-tana vetivety ary. Andeha ho an-tana ahoana? Tsy azoko mihitsy.
fa nao inona tampotampoka anyteo iloha sady amin'izay to tsy nisy resaka akory ny amin'izany. Fangamo za tsy mahazo mandeha amin'izay tiako aleha aminao ka sa sary-piaro zato ianao iando fa nanomboka oviana indray ty ary inona koa no mbola mampime anao amin'izany vazovazoko re zany kiala ratsy ty noheveriko tena izy tokoa marina mafy tsy vataitra mihitsy netiko ny tsapananao fotsiny zany hoe mba manahoana re raha zany tokoa mitrangy mety ahoana ho ianao ka re mpivady miady lavy reny azy efa tsy vidiny ianao indray ty to mitady lozako tsy zany rehefa hipampanina niraka hoany fa hoe ahoana ondy inona moa fa tsy resaka fera ihany anatitra nyity diskety ty any amin'izany olona piray antoko amin'izany no atondehako any ay fa nga izy tsy afaka raha izy no nanatitra ny samy mivantanako ka afaka ve izy tsy efa nandeha ny orinasa koa ilozany aiza zay aloha sady efa mety araka tsony koa ny asa amin'izao jereo amin'izany ariko zay ty tsy manina fa leo alehako rery any fiaramanidina angena andehanako ka mety anio ihany aza dia tavaverina raha tsy misy ny sampiny zay mihitsy atao re dia hono amin'ny firy zany ianao no anainga zao dia zao ka afaka tsasakadiny eo angamba ay fa voalamina tsara fa eo aloha mba omeo kely aty sigarako ty azafady eo ihany ianao ohatra nyty foka sigara zany ka atao anatin'ity trano ty aza nge tsy misy tsony tokoa moa ilay ny voako farany teo ny sisa ataoko andraso fa irahako vidy ny sekreteranao mandehana tokoa aloha ianao lasa vetivety aloha ary napetra ny ety fotsiny indray ty le diskety fa tsy nampiriminy tany mino fa zavatra tena sekre avokoa no ato tsy ambara telo ny aferandrandriamanalina ka maninona mora jereo kely zay ao anatiny eo inona moa no mahanaka anatsy alohan'izany ihany tsy eto fa lasa ny voaka any aleo ranga jereko vetivetika eto amin'ny solotsaina eto sao ty mba misy azo eritretina ihany ny amin'izany ka ary embeny tena voarakry ty mantsy zavatra sarobidy totono ka avely paritadritaka toy izao sahy kosa eto-patoko isan'ny zanany loatra raha ngah iny zao ka mapetsika ny tambaviny ranjaka andraso vetivety aloha anaovako azy aty fanantenana aty aty fa maloto nge eny inona indray zao iny lalofindry iny ary io any akiny fa maloto aleo fa ividianany kilalao tsara tarendry rehefa tonga ery amin'ry mpivarotry isika eo ka iza nytindry amin'ity sa amin'ito aloha dia zany ny vidinina eny io kely ange ano avy amin'ny tsy nonorisa kely itsy azafady misaotra ty amin'izay ary ny kilalao andry dia variana mijeran'izy mianaka ndry rotony mahafinaritra kely le zazakely mahafatifaty ery mijery azy vao miana mandeha tantanandreniny ndry sambatra ery izao ndray aman-dreniny raha mba zay sinjaka ho ny mananotra an'io mampitsiriritra ty izy marina fa maninona koa ary zazany mba betsaka ihany ny olona mitondra zazakely ety atsena ety nefa dia variana amin'ity zazakely ray ty toa variana be ho ianao zany madama tsy hitanao akory ty poketranao fa tsy midy nge nefa ety atsena ty ka tena be mpangaro posy eny tokoa tena variana be marina zany matso ako misaotra betsaka tokoa madama hita ho tena variana dia variana tokoa ianao mijerana mianaka ko mijery an'ity zanakao ty dia manao hoe sambatra ery zao ianao sy ny vadinao manana azy zany ve tena mahafatifaty kely izy tiako izy moa ny anarany raha tsy mahadiso fanantenana ka tena nanahaka anao betsaka tokoa ny endriny indrindra eo amin'ny masony izay mitovy amin'ny dadany tsy fantatro zany ve madama fanantenanao mba meo an'iny nonorisa kely iny akiza
mba meo ao ah iny io fa mitady trotrony izy zany tonga dia manatona tokoa. Avy aty ary avy aty amin'ny tantinina anaraka andry anaraka ny tantinina dia etiny tantinina makany mazanga any ange tantinina mipetraka io ary ny anao fa io gato io anaty vitrinin'olo io indray zao ny tondrotondrony ioko zany ao ny andao fa vidana ny tantinina ary fanantenany nefa inge izy dia vao teo no mividianako fa tsy laniny ny sarazaraina andreny ankizy kely mpangataka ireny fotsiny ko ka ny avy aty amin'ny tantinina mihitsy kosa zany ny tena tadiaviny keo jereo fa feno crème mba amin'ny orony mihitsy mihinana azy marina hita ho andrasa aloha fafana amin'ity mosoary te sahirana indray ianao andeha amin'izay angamba aloha ary izy mianaka fa dia variana eto tazonina mianaka eto fotsiny tokoa ianao nefa mbola mety maikako izay mantsy izy akaiketsy anangeny mandray bus dia veloma ary nareo mianaka kely veloma fanantenana veloma dia misaotra re madama tsy izy fisaorana re fa mba iza koa ary ny ololeny to tonga dia sasabe mihitsy izy zany iza ny mahalala raha mpangalajazy avy etrany dia mandraindray ny zanako erity iziko mitsiritra ny zanako daholo aloha ny olona hatramin'ireny tiaranasa mijoary ireny aza fa ny an'ilay raha matoto eo kosa aloha ndao amin'izay sika ary fanantenana dia ody ino ty zavatra eny an-tany amin'ny fanantenana ity taizany nahitana ny vetivety teny nefa inge izy dia tsy mbola niala teto tanako teto mihitsy tena mety an'ilay raha matoto eo ngamby iny nalainy ka tamin'ilay nitrotrondry dia ahoana izany izy azy efa tsy hita tsony izay nalehaniko tia zavatra ity nefa raha zava-dehibe aminy dia ahoana finona koa nefa ity ndraso hoe jerena tena loza marina tsy hita izay nanjavona an'ilay disketina izay mipampahateriko taty tsy hitana katsy tsy hitana karoa efa tapitra ny karoako daholo reto entana tao anaty poketrako reto fa tsy ato ilay izy nefa dia tato mihitsy angenina siako azy Andriamanitro inona ary ny ataoko nakay izay zavatr'olona izay zava-doza angamba nisy eo raha tsy hita izay ny ahiko mantsy dia izao hoe sao tamin'izay ilay variana ny trotro sy ny lalaotin'ilay zanak'ilay madama teo iny nahaverezana latsaka avy aty anaty poketrako ve teto eto izao ilay toerana eto nefa tsy misy sady nalatsaka teto koa aza ve moa tsy efa nisy nandray izy mianaka aza angamba izay efa tonga any amin'ny misy azoko dia ahoana ty inona no ataoko aloha hiverina ody any mazangarina fa inona tsony moa izany no atao aty dia inona nefa izao no lazaina ny papa rehefa tonga any ka anontany izy aleo aloha anontany hevitra aminjaka dia izany ronjaka ny zavaniseho tany ka ahoana ny eritreritra ao amin'ny tokony atao tena grave be nge izany zavatra natonao izany ry ando narino ny zavatra iny eny kapiro hafa tsy hitako ange izany izay tokony atao torohevitra amin'izay mety hamaliana amin'ny papa amin'izany na tsy haiko inona moa no lazaiko raha manontany amin'ny nahaverezana izy ka inona moa no azoko ataonao amin'izany za ve dia ilaza fa manana dika mitovy amin'iny aty ka raha tsy vendranako ny akekenao no nanarianao azy tany an-taninarivo tany ka eo anao vao miampanampana ty amiko eo ty zarako tokoa aza mantsy ho very any iny amin'izay zariry ny manana ny fanalahidy rehetra ny vadiko ihany nefa ny vola ihany koa ny ozatry ny fiainany atao ilozanao mena ena fotsiny eo ngerinjaka tsy mba afaka ny anampy amin'intsy kosa ve ianao ka mbola mieritreritra ry ando izy ty mantsy tsy kilalao ny zaza ka vitavita mora fotsiny koa ka mandeha ihany ange ny fotoana zao ary zavatra tsy fantatro aloha amin'izao dia hoe manana tika mitovy amin'ity koa ve any amin'ny tadany any sy ny mpiray andoka aminy sa tsy andraso aloha hoe
eto ny fotoana nararotako afantarana an'izay ka zao ry ando mandehany ianao milaza ny mirainao ny zava-misy rehetra tenenao amin'ny fotsiny fa tsy hita le disikety de ahoana aza matahotra ianao fa tsy haninona anao zany akory izy ve tsy hanana ray mitovy amin'iny veriny tena zay marina ny tsy tatao-tsaikiko marina zany ianao zany aleo fa zao de zao ihany de hoanira zay misaotra anao hitanao amin'izay raha fa zavatra tsotra kely zay de mampivaloarika anao tao sady mba manaraka mba meza misaina lavitavitra fotsiny de fa vaovany olana rehetra zay tokoa mampitantana orinasa anareo tony ka kinga amin'ny karazana fetsifetsena matinitinika ohatran'izany raha olona loatranao zao koa aloha de tena tsy ampy amidinay mihitsy ikoa le hoe ny vola tsy mahampiavany sady tsy mahampiavana koa moa zany ny fiainany tefa sarotra ka aza tsy nindrindra rery vaditiako tena tia tamity zany le madama vadiny ataleko ary variana be nge izy zany andeha ho ato amin'ny borombaadiny ao ngambako nefa izy azy ange tsy ho akory fa voalasa mivoaka voateo mihitsy azafady madama saika ho ato amin'Andriamantoa talenga ianao zany fa ahoana tsy zany mantsy fa tsy ao izy ko ahoana koa ary zany fa lasa izy ka ny amin'izay indray aloha madama tsy de fantatra zany hoe tazako nivoaka teo fotsiny izy voaingana teoko ny sekreterany koa nefa tsy ao ka tsy misy anotaninako de nakaiza ry izy raha zany fa nga tena maika be ianao zao ka tsy maika akory ka aleo fa andrasako ao amin'ny biraony ao izy eny ary nefa tao angingina rery ao ako faiza ny biraonao aleko andreny miandry azy sady ianao zany to tarehan'ny mpiasa vaovao ato ka tsy afahafa amin'Andriamantoa taleva zany madama raha ianao koa fa ahoana moa tsisy an'izany re tsotra be ange iny talehanareo iny eny ary andao ary ianao ato ny broka mandroso ianao madama ary ato ay ve ato ianao zany nisolo olona tato taloha zany tokoa avy any Antananarivo tany amin'le sampany ty orinasy teny Antananarivo any ny asa de zao nafindra ty zao ka zay vao fantatro ka tsy efa ela 5 volana aloha ny faharetan'ny asako ato ka inona moa zany fa de afaka 2 volana sy tapany sisa de fandao anay sady ianao nefa sika aza zao vao nifakahita sy nifakafantatrako ka nga hita efa malaelo ny vady aman-janaka koa nge tompoko efa misy azy mihitsy ry zareo zao aniko rehefa sika sianao rery to zao aloha de tsara ngamba raha avy hatrany de atsonao amin'ny anarako fotsiny ahy iando ka so de tsy mety zany tompoko tsy misy an'izany tompokotompo zany tsy na ny anarako raha tsy mampaninona ny iza moa joarika endrery joary sarokenatra be koa angenao zany jereo raha tsy mivoaramena vetivety teo ny tarehanao fa inona zao mahamenatra anao amiko tena mba sahasahako ty madamo ty zany ka tsy azoko mihitsy hoe inona ary ny tiany atongavana amin'izao ataony zao fa maninona re tsy tia bandy ty no hitako talohany jaky tena bogosy kely aloha le ry efa mitady ho resiny sahady aho zany somary iverena kely aloha le resaka teo fa ohatrany mangina be nge tsika zany le hoe ve zany ianao ry joarika efa mananjanaka sahady to mbola mpitovy mantsy zao ny fahitako anao zaoko efa mananjanaka ray tokoa aloha mahafatifaty kely nge izay ry ando ka maninona moa raha ataoko amin'ny fanaovana azy ty tsy hitako izay maharatsy an'izanyko atao tsy fantatry njaka fotsiny tairiko ihany ranga ka na zao fahitako ny rain'izao kosa aza ve tsy ahafinaritra kely ny zanany mariny aiza kosa tena raha koa ty marina ka aza hitako ka le ao an-tsaiko ny tianyty madamy ty atao efa tia mijanona ty ambany ty reny ny fiaran'ny vadinao fa ohatra mivarindresaka eto fotsiny tsikako ka tsy tokony hamonjy ny braony amin'izay ve ianao sa mba manapaka revo koa angerin-jaka zany
Teny efa sifra maromaro zay nandramako teo zay. Tena mbola tsy misy mahasoko atran'ity diskety ty mihitsy. Sy isa mety fampiasa ato amin'ny orinasa zany fa mody passe indray aloha tsy sarotra tamiko ny namatatra azy satria fanambaranga raha eny tamiko iny. Dia ataoko ahoana rety? Raha tsy fantatra nefa izay dia tena tsisy dikany akory ny fananako amin'ity diskety mitovy amin'le very ity. Zaho rery mantsy zao no manana azy ity. Ny original moa zany tokana ty tokana monja diany very iny. Efa eto am-pelatana ny lary njakany aza fa ny fikarakarana azy toy zao ny somary manahirakirana kely any lahy. Saranga mbola tsy hafanenina. Aleo fa tena ikirizako mafy ihany ty. Loranga zao mety. Antanina mizala mpamafantony indray aloha ngamba raha pitso fa mety ho ainy io. Njaka, efa mifiry alina zao nefa dia mbola tsy mety miala eo apototro io solosaina io foana ianao. Avy amin'izay re matory. Andraso aloha re. Mbola misy zavatra karoako kely eto fa tamy ihany rehefa avy eo. Tonga dia matory ianao. Ny ianao dia io foana nataonao raharava raha vao mitsatoka ny varavarana ny tongotrao. Sady tsy misy fahavitany mihitsy ty iziko. Oa. Ka asa be ry ny ato e. Tonga dia matory eo raha ty atory. Dia ndray ariko. Aiza ndray moa zao izy teo. Antoko ranka manelingely tsy misy anovan zavatra mihitsy. Tikaka. Aleo toizana. Moa ty ataonao ronjakako. Atakalinao ny asanao mihitsy ny vadinao. Ka azomena tsiny mihitsy raha misy zavatra hafahafa mitranga. Andriamanitra, tena ratsy be izany nofoko alina izany na nofy anjoary fa misy inona ary amin'ny toerana isany ihany fa manino ny joary. Marina raha apetraka etsony aka mba mariny. Nefa dia inona ny ataoko? Mbola elaela ihany joary vao tokony hiverina nefako. Mandra-pahatonga avan'izay nefa dia inona ary ny atao e? Tena andeha ihany aranga. Tapaka mihitsy ny hevitro fa ho any izay mianaka ka. Sao dia zao ihany dia efa hanamboatra ny entana sy fanantenana kely dia ho amin'ny majanga izay. Raso aloha hiverenana vakina hoe taratasy ho alefana izy mianaka tika. Nefa aleo apetraka fotra misy olona izany ka. Mandroso tompoko. Zay andro joary Madamy Anto. Ka andre matotalengy ka ohatrany eo amin'ny braony ihany ao ihany izy sa eny fantatro fa ao tokoa io saingy tsy izy akory nitadiaviko fa ianao. Za? Fa inona no mahagaga ny joary amin'izany Fangaty zoko no mijerijery ny fandehan'ny asa ato amin'ity fiasan'ity ka. Ve dia ataonao ohatr'izao daholo zany isaky ny birao rehetra. Raha izay nga hoe atao aminao rery ka. Fa ahoana kosa ary? Satria ianao rery no mahataitra sy mahasarika amin'ireo mpiasa ireo. Dia ahoana sao dia mba tsy mety zany madama? Fa tsy tianao nga za? Za nefa tianao. Maninona? Za no aleoko tonga dia mitsotra ohatran'izany raha tsy azonao le izy. Efa ohatran'ny fatapatatro ihany. Ka ianao nge ka efa manambady sady amin'izay indray nitaly ato ihany. Jereo ny tananao. Jereo nge ho tananao avy io mba zao ihany ry operatra io Ka tsika sianao nge ry joary tsy hoe hiaraka mandrakizay akory fa mandra-patapitry ny fepitoana iasanao ato fotsiny izany. Sady tsy ataontsika fantatry ny vadiko akory izany Ianao raha teo moa efa lavitra ny vadinao. Fa nampon'izany mbola omeko izay tadiavinao rehetra ianao raha manaiky niaraka amiko. Manana ny vadiko ary manaja hafantatra izy na dia tsy eto anilako azy. Tsisy hafantatra nge ho azy izany aminao Fa inona ary mbola isisiany ty amin'izany ihany? Tiako ny any vadiko rangahy. Tsy hamadika ny toko efa nomeko azy ninonina itony. Ka ahoana? Manaiky ve ianao? Miandro ny valitenao tsotra ihany ny amin'izany madama. Tsy afaka ny sary adala hiaraka aminao
eny fa na dia zao aza ny toerana misy ahy eto amin'ity orinasa indraiky etany vadinao ty. Andray ry Joary, sary tiavina koa ianao ty ka? Zao ny vadinao madama fa efa izy no anjaranao a. Tsy manaiky an'izany ka dia ho hitanao eo tsara ny anaovako anao. Dia tena tsy mety leo mihitsy ty madama ty ka. Misisika foana izy. Iny izy koa aloha tsy ratsy ao tsara mihitsy. Saingy tsy ahodina ny saiko na oviana izy na dia zao aza mipika ny esehoana. Manao any Joary? Manao any ianao? Dia efa neveriko fa tsy ho tonga mihitsy ianaoko. Ka ny ary efa fotoana dia fotoana fa zany re tsy mba mivadika amin'izany ka. Zay fa hamatoranao izay mihitsy angeny tena nasarika taminao ty ry Joary. Aza be vazivazy io rehefa izay tena foto-dresaka nanomezanao fotoana aty tsorina. Mikasika ny asa koa izy ianao mantsiko. Ho tonga amin'izany ihany sika fa aza maika re ianao e. Ny zavatra ataoko nge zao mbola betsaka e. Ny asa miandry any amin'ny birao sao dia ho tara eto ihany ko. Ay, zao are. Satria moa zany ianao efa saritiavina moramora ihany ka dia miala tsiny aminao indrindra raha nampiadro izao fepetra manaraka izao. Fa fepetra inona ka? Zao ary no izy rehefa tsy mety araka amiko ianao dia ho lazaika mivadiko fa ianao no manadala isan'andro ato am-piasana. Maninona tsara? Zany no izy e. Ka dia io hitanao tsara ny anaovana anao amin'izany fa dia hiala amin'ny asanao tsy misy atakandro ianao. Tena vehivavy tsy matahotra an'Andriamanitra raha ianao e. Moramora aloha ianao e. Mbola aza lamina daholo ange zany fa tsy hitako izay mahataitaitra anao eo e. Tsy namposiko. Ka ahoana? Tsy alanao ve manaiky mora fotsiny dia tsy misy ny gidragidra e. Sady mbola averiko ihany fa omeko izay dadavinao rehetra ange ianao raha manaiky ahy e. Fa maninona noho izahay tsy azoko mihitsiny. Ka bandy boko saotranao izao nge no ilaiko e. Tsy hitako ange izay tsy tiavanao ahy e. Efa miezaka manao izay fitafiana mety mahasarika anao ihany Tsy zany akory ninona eny fa na dia rafatra tokoa azy ianao. Tsotra ihany ny ahy. Tsy hanitsakitsaka ny vadiko mihitsy zay. Sarotra hodina mihitsy ny sainao tika. Ka hapasika mihitsy zany. Tsy maninona fa ataovy izay ataonao any e. Fa sao dia heverinao fa mivazivazy raha amin'izany e. Sahako ange zany ry Joary e. Tsara bakolinao velively ary madama. Ary tsy mivazivazy amin'io ihany koa fa ataovy izay tianao atao amiko. Heverinao fa raha piasa madinika eo ambany fifehezanao angany ety dia hoe ho azonao atao amin'izay tianao anaovana azy ka. Ay, dia miomana tsara ary ianao. Miandry koa fa eto izay entinao e. Tena enjana ny lalao ankehitriny. Mikoropaka mihitsy ngiaran-dremanalina amin'ny tsy fahitana an'ilay diskety. Filazana firy izay efa natao ny gazety sy onjam-peo izay tsy nisy nahita an'izany ny rehetra. Ny adalanjany any ihany koa moa no nahatonga an'izany ko. Izao izy izany tsy hamelan'ny mpiray antoka aminy tamin'izay zavatra ny fanarahany tany. Zahay tokoa nga le atao hoe afiry. Aizako orinasa lehibe toy Devorao zao no nomena azy nefa dia nolazainy fa mbola tsy ampiny izany. Mino azy zany fa tena harimbe tokoa no anatin'ity zavatra ity Tsy hamelan'ny lary tsy mivoaka eto am-pelantanany lahy ty zavatra ity rinjaka. Na isinona na isinona. Eny efa ity atana-tsaky eny fa na dia tsy mbola hitako aza izay fomba hidiranao anatiny. Aleo rangaran-dremanalina menaka ho fifika any. Zaka. Ahoana e? Avinge aloha ianao lazako zavatra vetivety e. Fa misy inona? Misy tsy tantoko mihitsy ny ataon'ny mpiasanao reo ka. Mpiasa izy? Fa le Joary iny ka. Fa ahoana ry ando fa inona no nataony ianao? Mandrosoa. Ia, za ihany tompoko. Totrany hoe na mpiantso ahony ianao andray matotale. Zay mihitsy. Ka mahazaho toerana ary ianao fa mety ho lavalava ihany mantsy ny dinika ao ataontsika. Ia, misaotra tompoko. Fa eo amin'ny asako misy tsy mety angasa asa tsy nanaraka ny tokony izy ny zavatra nataoko. Tsy dia izany loatra ry Joary.
Ny asanao indray aloha dia tena nahafinaritra mihitsy ary nahafapo amin'ny akapobeany. Saingy resaka manahirana izy ity. Fa manahiranao na moa zay tompoko, tsy azoko. Tsy mendrika ny toetranao fa dia lehilahy inona loatra re ianao ty Monsieur Joary, ataoko fa fantatro tsara angamba ny tiako tenenina, satria nitaraina tamiko mivadiko tamin'ny nanaovanao azy. Ary dia milaza aminao fa tsy ekeko tokoa zany fanalambaraka ny tenako sy ny vadiko ary ny fanalambaraka ato amin'ny orinasa ihany koa. Dia miteny aminao fa tsy azoko ekena velively mihitsy zany. Azafady Andriamatota lay fa tsy mifanandrifaina ange zany resaka zany. Za tsy mbola nanosom-potaka ny vadinao mihitsy. Ary hitako tokoa moa to mifakahazo ery reninareo. Ay zany avadika eo zavatra hafa ny fandraisana anao tato ka so dia tsy fantatra lara fa vadiko ngely tiny Tsy marina zany tompoko. Mbola be famaliana ihany la so vao maika pepo ny tambavika eto ary le ty. Ka tsy nanao an'izany aho inona indray ary ny tadiavinao lazaiko eo ka sa anaiky ny zavatra tsy nataoko akory mampitandrina ny laho ny vadinao rangaha anarina fa olona tsy misaina. Maratrako laro Joary atao zay ataonao tsy afaka ny aiky ny zavatra tsy nataoko aho ny vadinao tenenina rangaha ty tsy misy kabary ely zany fa zao dia zao ihany dia miala ato amin'ity orinasa ty ela. Lehilahy tsy mitambitamby amin'izay mpampiasa azy koa rangany aty tsy misy tokony hijanonako ato amin'ity orinasa ty tsony koa ka ninona lazainareo ka dia mametra-pialana amin'izao oro zao ihany tsy atorelikory ange ny orinasa afaka mandray ndana ty rehefa manakambo anla mitady sy vehivavy azo ny la rebirebena fa aza ny vadiko ty mitsaiza ny lamiaina. Lasa koa rangaha ka inona tsony no tokony hijanonako aty alitany lavitra ty aleoko mody any amin'ny vady aman-janako any ny atongavako any ny ela dia efa betsaka ange ireo orinasa afaka mandray hiasa indray. Zao any koa rangaha dia anainga zao dia zao mihitsika. Tonga ty mahajanga ihany izay mianaka tiako. Hoy tady Anjoary moa zany natondia antsika ty. Toa nanenanako indray nandeha tatika andrebireby azy amin'ny asana ty fotsiny. Nefa ny raha tsy nandeha taty koa moa ohatra ny tsy lamina mihitsy ny saiko. Raso mbola ao anatin'ny raha fiasan-tsara izao ka ny mety zany dia any amin'ny toeram-piasana avy hatrana no manatana ka izay tokoa nataontsika sindriry fanantenana ho any amin'ny tady amin'izay sika izao. Mifaly tokoa zao izy mahita andria kaiza moa zany zao ny lalantsika tonga tsika sindrity ito zao ilay fiasandry zareo dia aiza ho aizato ny promisy azy tsy ho fantatra koa zany fa andraso hoe loha antaniny ry tsy olitsy andraso amin'itsy madama mijoretsitsy no antaniny azafady kely hoe ahoana ny ianao zay fato ianao tokoa marina hoay ry tony izy mianaka kely le mifanena tamiko indray andro Tananarivo ary ay tokoa ianao i fanantenana moa. Bonjour ndry bonjour antaty aloha angazy tadidindry ka ary miasa ato zany ianao ny vadiko ny miasa ato ka dia mba mandalondalo ato fotsiny izy mantsy ny talian'ity orinasa ty zany hoe vadiny ty matamity zany lehibe andro Joary raha zaniko. Ary nareo mianaka kosa manao inona ty? Tsy zany rehefa miasa ty mantsy ny vadiko ka saika mangy azy zao natondianay mianakako. Tsy azoko miasa ty majanga avy n'Antananarivo izy nalefa taty ka tsy hitako re mibiraony fa iza ny anaran'izany vadinao zany ary Joary iza tsara Joary ary to taitra be ho ianao madama. Joary ianao vadiny Joary zany vadiny verona anarako ary izy ny fanantenana zanany ry lanitro fa inona daholo ary zany tena tsy naposiko marina ka izany vady aman-janako Joary reto variana be ianao zany fa misy inona mba azonao toro avy aloha mibiraony azafady indrindry ka ny olana mantsy dia Joary efa tsy miasa atsotsony maninona tsara fa tsy miasa atsotsony ahoana moa Joary
tena tsy azoko mihitsy. Ka zao ny antony nisy tsy fakazoro-kevitra teo amin'ny sy ny vatoko dia izay ny antony. Nisy problème be izay fa nanao tsy mety tamin'ny azany angajoary sa to tsy mba fomba nefa manao kototo zaniko. Tsy dia hoe izay loatra aloha tena niasa tsara tokoa izy ka. Fa dia inona fotsiny ary ny antony ialany tato inona re ny lazaiko amin'ity za aloha tsy laza ny tena antony mazava andrasy fa hitako ny hevitra. Tsy nareo mianaka akory ny naninona fa ny tsy fanarahan-joary ny faniriko ny tsekeko. Se ho azy fatra-panajana nareo vady aman-janona loatra mantsy izy ka dia omeko azy ny afatra. Fa inona ary ny antony? Tsy zany rehefa adalam-behivavy loatra joary dia maninona hoe? Milalao vehivavy fotsiny no nataony ato amin'ny toeram-piasana. Hitan'izao mpiasa rehetra izao zany dia tateoriana dia nanjary lasa kototo ny asa. Izay amin'izay koa manala baraka ny toeram-piasana anio afa miaraka aminy dia rapitso afa indray dia ohatran'izany foana. Indray ry joary efa ka zany nataonao tatira vao lavitra ny mianaka ianao mampalelo mihitsy nareo mianaka ka. Dia vitany joary ve to tsy mampino azy zany ka joary nefa efa tia vehivavy lehibe tia mihitsy no miteny an'izanyko. Ka ny tena loza aza ange dia ngamba lasa nanaraka an'izay vehivaviny izay satria tsy nyloahany izy ny ala teto fa vetrany dia nametra-pialana tsotro izao. Efa voaraiko tsara izay fa misaotranao tamin'ny fampahafantarana ny mianaka an'izany rehetra izany. Ka inona zany izao ny eritreretinao atao manoloana izao toe-javatra izao alonga aloha andeha mbola ho hita eo ihany ny amin'izany. Eny ary omendalana nareo mianaka. Andao aky fanantenana andao tantanan'ny nendry. Hoadray nefa koa izao nzaka ty tamin'ity fanena amin'izy mianaka. Aty ianao aty fa zatazoma patalohan'olona azafady tompoko. Mahafatifaty kely ery kosa ny zanako izany madama. Hoatray fa toy Andriamanitra masoko ve mandrosa nzaka vero le olo tsy vaniny ty ena no mijery mipoziny aza atao marikoriko aka. Fa hono zao ry vero boribory ihany tokoa mantsy ny tany fa inona mbola lehanao mitaditady aty amin'ny misy aty tena mitapy ianao sady olo tsy vanina fiza no mitady anao ianao fa izandray tsy mahalala tsy tiana. Inona re manakana tsy melaka temaina an'ity Andriamanitra. Moramora kely ianao ry vero naninona koa ianao mbola natao efa natritava amiko foana fa inona fotsiny ara nalehanao taty amin'ny misy aty iza no miteny taminao fa ato avy aty fanantenana trotroniny eny ndao tsika mianaka andeha. Fa ahoana koa ary zao lasa izy mianaka ny tsy atao trano aizako nanontaniana manodidina dia milaza fa tsy mahalala ny sinale. Inona koa ary zao tandrevaka ataon'ny vero zao ka nahasosotra avokoa ny zavatra hitako sireko androany izay ka nizaka izay olona nampitondra mangidy andrindra namotika ny fiainako nanarata anatin'ny fotoana sarotra indrindra ny hitako ary niveriny fahitady azy angamba ny nalehako tao nefa nanontany any joary ndrisy tokoa mantsy ry joary dia sahanao no namadika dia sahanao no namitaka tena tsy hitako tsony izay olona azo kitokisany ato amin'ity tany ity iza izay reniko izay ihany tokoa ngamby nefa iza nefa izy tsy ho namako tsony fa efa nandao ahatra ny ela izay vao tena very podika fanindroa amin'ny fiainako sa namitaka joarina dia efa vadiko tokoa azy nandositra fa dia efa olom-bozina mihitsy ve za ty vero vero fa ohatrany hoe mareny feo aneny azy zany vero fa neny ve zany jereo ny zazakely iotritro izy dia mandehanina ro mianaka amin'ny verina mody fa neny tokoa ve zany miteny amiko zany neny aiza renao neny fa inona ry nylazainy teo iotritro ny zazakely ozy izy dia mandehanina ro mianaka amin'ny verina mody aleo arahana ny teny neny ka sady inona tsony koa moa no tokony hijanona neto ary
atao mirehatra ny jiro izany. Misy olona raha izany ka dia iza nefa aza hitako aza mahita ka mpangalatra ny tafiditrao. Tsy losa andraso aloha. Vero Joary fa taizina nalehanareo mianaka n'izao vao tonga e. Joary fa naninona kay izany fitahanao e. Andrina koa mbola ataonao aty. Tokony tsotra tamiko fotsiny angeno rehefa tsy tia atsony e. Tsy nampaninina azy izany. Sady efa tsy vaovao amiko tsony e. Efa tsy vaovao amiko tsony raha ny fitaka. Ianao vadiko. Inona daholo ary zany zavatra lazainao izany fa tsisy azoko mihitsy e. Fa naninona anao ary Vero a? Na ianao mandeha na izay mianaka amin'ny aleto e. Mazava angamba izay. Vero a. Mitony tsara aloha ianao a. Deoko mihitsy aloha ranomasonao dia aza vao amiko tsara. Inona no nataoko anao ka mampiteniteny foana anao ohatr' izany Lasa ianao mandeha ho Vero a. Tena tsy tia hita ny salova-tavanao e. Na dia iray minitra aza. Fa inona rehetra iry lanitro. Fa avy taiza tokoa aloha nareo mianaka e. Everinao moa fa tsy fantatro ny nataonao. Inona izany e. Raha tsy aiza vainao amiko ve Nitady anao tany amin'ny fiasanao tamin'ny Mahajanga e. Zava-doza nefa nireny sofiko tany. Efa nitantaran'ilay madama avokoa ny toetra ratsy nataonao tany. Tany Mahajanga? Eno tsy nampoizinao tokoa Fa madama iza koa izany e. So dia le madama borivolo le karanarana endrika iny izany. Somary ngezangeza zay ary be lokomena iny. Fantatrao tsara tokoa. Ay ve dia izany ve no mahatezitra anao amiko ohatr'izao? Dia inona mbola mampiomehy anao amin'izany? Ka ianao tsy mihainao fa ny ianao avy hatrany no asisika eo eoko. Eno tsara aloha fahazavaiko aminao amin'ny tsipria ny zavatra ny seho rehetra tany. Fa inona? Dia aza mitomany tsony aloha ianao e. Ao, ndraso aloha fafako ny ranomasonao. Fa efa izany dia iny madama iny mihitsy izany no tena fototra raha izany noho izy. Vehivavy lehibe tena tsy mahay manaja teny. Fa raha lehilahy marivo salosana aloha dia efa voafandrika ohatr'izay e. Indray ry Joary. Saingy tsy hanao an'izany aho aleoko ny asako no afoy toy izay hoe anitsakitsaka anao izany. Ny asa nge iny raha pitsaona dia efa mahita indray. Farany vady ohatranao dia tena tsy ahita tsony mihitsy aka. Misaotra ry Joary ary miala tsiny indrindra taminao tamin'ny fihetsiko teo e. Tsy nandinika ary tsy nanadiady akory. Eny e, aleo amin'izay ho any izany fa sy ary avy aty amin'izay aloha indray ry fanantenana ka avy aty amin'ny dada. Oay, tena nalahelo be andry mihitsy ange dada tany e. Joary Zange izao nefa saika andeha hiara lalao amin'ny fanantenana tsy ambony fandriana atsika io e. Rehefa very ianareo mianaka makany. Mbola misy zavatra anontanianao nga? Mba fantatro moa hoe iza ny lehibe anareo tamin'ny Mahajanga? Njaka ve izany tenenao izany? Indrindra. Fa ny fanena taminy ianao? Lehibe anahitany fotsiny tokoa izy ny fahafantarako azy. Iny ange le lehilahy niaraka tamiko taloha ry Joary. Maninona tsara hoe? Eny izy tokoa iny. Iny izany no tena iray fanantenany. Le lehilahy nampitondra kitra, nampitondra ny mafy, nampitondra fijaliana ary nampahorin'ny reniko tamin'ny aretiko mihitsy azy. Vokatry ny nanjotsirany izy ry Joary efa saika nandozako an'ity tany ity mihitsy izy. Andray ry Vero. Ay ve ka injaka iny izany dia mbola iny vadiny ihany koa izany no saika nampisaraka antsika? Na mijery ny salova-tavana aza nalodika amin'ny foko mihitsiko. Toa tea mahalofaty azy izany nefa tsy haiko. Ny fahoritsaina netiko noho ny nataony ianao no nalahy tao anatin'ny aiziny, ianao no natoy izao anay mianaka. Joary fino mafy Oko izay ry Vero, oko izay aza manahy foana ianao raha mbola hitonilako izay. Ao, tsy fafako ny ranomasonao. Ary oko izay moa jereo ve raha tsy mitady hitomany koa fanantenana mahita anao Eny angina tokoa rehefa ianao manambitamby lehibe loatra mantsy ny fitiavako anao ry Joary Tena zava-doza ary njaka. Tia angamba vao tena overitsika. Fa overy ahoana ry ando Avy tany aminay azy ao dia lazan'ny papa fa tsy misy hevitra tsony koa raha tsy omena an'ilay mpiray antoka amin'ny orinasa indraika hitanao io. Noho ny fiheverany fa nitazon'ny papa ho azy Samrely le diskety mirakitra ny tsy ambaratelona ferandry zareo. Ahoana tsara hoe Any so dia mba manofinofiko io tsara ny rainao. Ka tena efa antony lehibe tokoa ngery njaka ny raiko izao ny sorona.
tsy mety an'izany ary ando ataoko ty mbola misy ny orinasandrainao toy ny an'ny Nosbe, ny an'ny Tsarafay sy ny sisa, ka maninona nefa raha ireny no menan'izany olona izany fa tsy ny miantoka ny fiainantsika ty mikitikitiany. Kefa tapitra lasany avokoa nge reny. Kefa lasany zany ka inona tsony. Io ndray aloha dia tsisy mandeha zany e. Ndray tena tsy napoziko ianao ronjaka no anana toetra ohatr'izany. Dia tena tsy mirarano manjony ndraiky mihitsy ve ianao e? Zay filazanao azy aloha tsy ahoako e. Sady azy ihany koa ange io ka zay tia nanaovany azy e. Ohatray, tady fa mba manana lela vola mitsanganao ena fa azadrinao faniny zany. Manana zo amin'ny orinasa io a. Ka raha misy dia misy ane tsy 500. Ka na 500 azy efa nanako zo zany e. Raha tena zoina aza ange, ny eo ihany no dahodikotonao e. Saingy papa tsy mivaky loha loatra satria hoe ianao ihany. Resabe avokoa zany ry ando a. Eny ary, ka mandehany ianao zany no lazan'izany any amin'ny andra zany ko. Fa ianao aiza fotsiny. Ny asako ry mbola betsaka ka tokoana ny tsy manam-potoana andehana ivezivezena ndraika. Ndray? Mandehana lazo amin'ny araky ny fahenonao azy fotsiny dia zay. Fa hono ary vero. Ahon'izay? Diskety inona ho aty nampiriminao atao anaty fitaratra ity. Efa ela ihany amatsy ny saika nytany azy fa ohatra ny dinidiniko foana. Ay ve, ay moa mbola tsy nilazaiko anao tokoa. Tadidinao moa le madamatamy majanginy. Fa hoana ka? Sendra mifanena taminay sy fanantenana teny an-tsena izy indray andro izay. Varina izy nahita ny fanantenana dia nitrotrony ary nividianany zavatra izy tamin'izany. Teo koa no nahafantarako azy iny voalohany. Ary tamin'izay ngamba ho ihany no nandraisa ny fanantenana azy io avy tao anatin'ilay poketrany. Tsy haiko mihitsy. Efa lasa ela izy vao tsikaritro izany ka tsy hitako intsony izay natao hamerenana azoko. Zany vero. Eny nisy fotoana tokoa aloha tany no hoe nitadiavana diskety izay. Ary misy valy so lehibe tokoa an'izay mahita azy. Zany? Ka zavatra sarobidy mantsy ny voarakitra ao anatin'izy io raha ny fahazako azy. Andraso aloha jerena raha izy tokoa e. Eny tokoa e. Za moa tsy mahay mampiasa sy mijery an'iko. Ie, ka inona anao e? Eto ampelantanantsika avokoa ny rehetra ankehitriny amin'ny alalan'ity zavatra ity ry vero a. Fa ahoany? Zany e. Tena tsy misy azoko ange zany. Fihinana ao anatin'ny zavatra iny mba azonao hazavana amiko ve? Zavatra tsy takatry ny sainao zany e. Na za koa zany matsy ange tsy dia mahazo azy tsara e. Fa ny fantatro fotsiny dia hoe ahoana? Tsy ambara telon'ny aferano ato. Arak'izany dia vola be tsy toko tsy foroana ny voahidy ato anatin'ity. Tsy misy afaka manokatra n'ity nefa raha tsy ny tompony ihany. Fa iza ny tompony izany? Iny madama iny? Ingarandriamanalina. Raha fozany njaka zany raha tsy fantatro hoe dia izy no tena tompon'ny orinasa io sy ny sampandritra manerana ny nosy. Dia ahoana izany? Inona nataonao amin'iny? Maninona raha entina na amin'ny polisy iny fa sao dia voasaringoringotra amin'iny io tsika ka raha misy fanadihadiana ohatra. Tsisy tokony ahitsika ny amin'izany. Zany hoe ny tokony atao aloha zany zao dia miverina any mahajanga aingana dia aingana lalàna ny tena marina momba an'ity. Indrindra hamerenana amin'ity zavatra ity amin'ny tompony zany. Ka raha zany dia aleo izay mianaka iaraka aminao ka? Za ve dia mbola velanao rereto kosa? Eny tsy maninona fandeha homany ary netantsika dia andeha. Lasa vetivety ary aloha. Eny ary tazako ny voaka iny zao njaka. Zany hoe le vadiny rery zany sisa anao. Aleo fa avy hatrany dia hidirako amin'ny borony eo. Tao tsy misy olona ato. Vao maika tsara loatra. Raso aloha fa hojereko atao anatin'ity solosainy ity raha misy ato e. Le diskety raina ny taniny andray andro izay mantsy no tena marinika ato e. Ohatra ny mitovy tamin'ity le izy. Ary tsy voafafa ny kody hidiranao amin'le izy. Raha hitako ato izay dia tena marina ny ahako fa mitady hamadika andrandriamanalina koa izy. Raso hoe io aroala efa nahiko. Izy mihitsy tia tavela tato ty. Manana dika mitovy njaka fa tsy napotrany mihitsy hatramin'ny farany. Raso aloha atao indray izay fomba azahoana andrandriamanalina ary. Ohatra ny misy olona tamiko io zany ka. Tsy maintsy mivoaka aingana ato alariny zoary fa sao dia ho tratra toka.
aloha Randriamanalina ny vadiny eny tsy maninona fa misy zavatra tiako ambara aminareo mantsy zavy Joary no anarako ary niasa tao amin'ny orinasa zay indrindra ka eno ka saika angataka feonany aminy raha mety tompoko eny zay mampety azy eno eny ary afaka 10 minitra eo dia tonga eo amin'ny toerana io tompoko ary aiza foana ty raha iny mbola tsy hita foana ry ando efa tila ihany ty ny fotoana nomeny nefa samy andro tsika zaoko fa hoana aloha inona tokoa ny dikan'izao fampiatsoana antsika tampotampoko zao za ngeka tokony mbola andalo any ampiasana ka n'le ordinateur portable rehefa avy eo fa adino any le izy mantsy ka leo izy aloha avy eo raha ny momba n'le orinasa kosa aloha dia ataoko ngamba fa resaka efa vita iny ka mangina ianao fa efa zay miditra ny varavaran'izay ngamba izy ary to Joary fa hono zao za tokoa izy mivady ary to taitra be nareo zany fa hono zao inona mbola ataony lahaty ary izy akoa ty fino ty matataitra anao vero very tokoa ty izy no fosy raha mihitsy fa inona ny dikan'izao eno aza mbola maika aloha nareo milamina fotsiny aloha fa manao inona ty nareo ry vero tonga hijeriny salovatavanao faraparany ataoko fa tena elanga amintsika arinjaka tsy niona ka za koa ny diso fa voaingana kay motsika ny nonako zany fa tsy papavy aloha ny tokony tonga eto ka tsy hitako akory zay tokony alehandretolo reto aty za zay mijoro eto zao dia solotenarany Randriamanalina izy naniraka ao aty raha tsy fantatrareo inona tsara zany fa mirediredy ve le ty dia tsy haiko aloha zany na rediredy nahoany fa izy dady Randriamanalina tapaka lalandrara ny lazako fa elarin-jaka ny namadika azy ny tanan'le diskety miantoka ny fiainany alahy nefa dia tsy naseho any lahy zany zay fa hono zany ka profo avaiza ary no ilazany lahany zany dada dia ahoana dia aiza izy zao fa tsy tany langa ty tsy tany lahy ty fa toly le diskety tokoa ty ny ray le original very dia ty kosa le tany amin'ny toeram-piasanao le dika mitovy nataonao zany saika nanokafanao tsokosoko ny compte-ny tany amin'ny banky so ihany fa tsy nisokatra moa le izy ary efa hita am-pelatanako izy ankehitriny satria efa natoron-Randriamanalina avokoa ny kody rehetra hidiranao aminy zany mazava ho azy miaraka amin'izany fa dia nomeny ihany anjarany tamin'ity rehefa voatolotra ny an'ilay olona piray antoka aminy arak'izany dia avokoa ny arena be dehibe tsy hita pesipesena raketiny maninona tsara hoe le ty zany za ngeny vinantony ka nahoana no elany nanolorany an'izany ka vinanto lahy tsy mahay miainako ary ny zanany tsy azo natokisana tamin'izany matolo meny za raha teo namerina nefa veriko ary zao koa ny tokony fantatrareo tsara fananana maro ny tafiditra ho antoka voarakitra mazava ao anatiny izy zany rehefa ara-dalàna ka anisan'izany tony vilany lehibe petranareo tony orinasa maro sy ny sisa manaraka nay avokoa izany fananana izany raha tsy fantatrareo satria efa voatolony amin'ny anaranaiko maninona tsara zany izy zay ny fitsipidalo indray zany manomboka anio zao ankehitriny zao ihany nareo dia mialeto fa tsisy tokony janonareo eto zany dia ahoana zany inona ny tokony atao ry ando amerenana an'izany amintsika andolo resahana ny rainao inona koa miala zao ankehitriny zao ihany nareo oka aloha ry vero so dia tafahoatra loatra kosa zany teninao tsy zany misy an'izandro Joary mariny mafy tamiko loatra ny nampitondra n'io lehilahy io nafokatra amin'ny reniko mihitsy ka leo izy andehany amin'izay tany alehany any aleo koa tsapantsara zany lasa mandeha any io vehivavy koa no saika nyrava ny tokantranoko eny ary rehefa zany ny taim-bavanao dia tsy maninona fandeha koa nyzay rangaha nefa zao nitadio ny entana rehetra ato kosa dia mbola tsy maintsy ho to aminao ihany satria tsy misy Randriamanalina tsony ireo fa anay madiodio dray oketsy tsy misy mivoaka eo izany na dia tapa-panjaitra ray azy fa ahoana ianao no hanakana anay amin'izany anay ireo dia mikitikity eo ary raha tsy hitsifako sifile eo fa lazaiko hoe mpangalatra so dia mba tsy rariny kosa ry vero tena mariny dia ahoana izany ry ando aizytsika ka hatramin'ny voalohany ty tantara ty mihitsy ange zany ianao nefa ratsy sainy
tsy hanambady anao tsony aho fa vitatra koa ny amintsika lasa andeha jery an'izany dadako marary izany ary aza mieritreritra ny tady atsony koa ianao fa vitatra eo ny amintsika e lasa vita ihany azy iny fa ny anao tirin-jaka ny tody sy tatinoko vero moramora ihany aloha ianao fa sao dia mba tsy mety re aza donona ange fa rainjanakao izy maninona tsara zany hoe zanako zany ty zazakely manoloana ty tsinitsinonao kory io e tsy nananjanaka taminao zany zanako io vero marina ny anjoary filerangaty ve tsy malala tsy tiany sa tsy malala teny gasy zanaka izy joary io azana fiainano ary vero fa tsy malala ny teny gasy eo atyrangaty e ary ely zany fa lasa ianao mandehany amin'izay ka mandrebirebana eto fotsiny lasa lasa mandeha eny tsy maninona zany fa andeha tokoa nefa moa andeha ho aza aizany tany aleoko very ingay very aty tamin'olona ty ny adalanao ny tena ary tena ty e ny fantsirana ihany ange ny tsoanao taty e sao dia adinonao ary zany ny ato koa vita ihany fa nitodiny nataonao ty ny tsy zakanoko oka re izay marina ary vero oka fa sao dia zao ihany dia andeha ody nefa tsy misy inonkotsonoko nefa ny taninarivo mety ampiko ngamba dia nymody any amin'ny mandrakizay tsy ho hitanareo tsony satria mahatsiaro menatra efa tara loatra e menatra ny lala izy rojoary menatra ny fiarahamonina mety ampiko ngamba dia aiza moa le basy teo ty etoka fa ino ty ataony lahy ino ty velonareo fa any akoatra ndray tsika miony tsy mety amiko la hoe velona igadra noho ny nataoko noho ny afetsifetsena maro vitako tamin'Andriamanalina tsy amela amin'izany tokoa izy ka aleoko maty anjaka apetrao ny basy iny velonareo ny farana teo ary ilay tantara no soratany sederana antenaina Rabe Arnal tantara nampitondray ny lohateny hoe fanantenana ireo nanome aina ny tantara Lantosiliva Riary niaraka tamin'ny Falsy Sinez tovy razana mamonjy no nandray feo Anjariliva nanadotosy